Tompolasy tongovavy tafarakisika ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao alatsinainy 17 febroary 2024 izao manantitra ny arabo mampirarintso antsika menakavy na ianao ito tandrazana na ianao any apitan'ny ranomasina hananterana zay araraba omba mpirarintso zay tsy misy anavahana io fa ataontsika araba manjaka miadana samy mahazo ny rehetra. Akoatran'ny izay dia isaorantsika lainahary no ny fitahiny sy ny fitatanany satria noho izany indrindra no afahantsika miona amin'ny alalan'ny feo sy ny sary zany amin'ity miara-manonja MBS Radio Mada ity ary dia mety rariny ary mendrika tokoa raha isaorantsika izany nahary izany. Ho an'ny teknisiana ihany koa dia tsy adonona satria maro izy ireo no miparitaka manerana nosy akoatran'ny eto amin'ny foibeto zany dia ety amboalohany dia efa naterantsika ny fisaorana sady izy ireny satria miankina andry reo zany ireo teknisianireo ny fandehan'ny fandarantsika amin'izay raharaha izay. Ahoana ny mety ho fandehan'ny fandarana toy ny mahazatra ihany fa makafakana fitondrana fanazavana amina loha-hevitra izay nofidiana tao anatin'ny maro. Eo ny hoe loha-hevitra izay hoe tena nofidiana araka izany anaran'izany fa eo ihany koa ny miainga amina toe-javatra izay niseho tamin'ny trangam-baovao tao anatin'ny 7 ora tao anatin'ny 4 ora teto amin'ny firenena ary dia miainga amin'ireny zany ny fanazavana izay hoentintsika. Afaka minitra vitsy eo dia efa hiditra amin'ny votoatiny isika efa eo moa namana fanira zafimanantany zay mpanao afamakafakana eto amin'ity fandarantia dia mitohy hatrany ny fandarantsika manana ora roa sasany isika entina hanazavana loha-hevitra maro samihafa izany ka dia mifanirina dia ny hoe engany ianao zany mba araka tsara ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Zao mantsy ny fandarana takantonya dia fitondrana ny anjara briky ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Anjara briky no hoentina eto satria dia mahatsapa ny tena, mahatsapa ny maro fa misy ny zavatra tsy feno, misy ny zavatra tsy marina, misy ny zavatra tsy mendrika ary misy ny zavatra mikivilivily eto amin'ity fireneny ity. Amin'ny lafiny maro mihitsy io ka ny vahoaka malagasy tompoko tsy mendrika an'izany. Io zao resaka fifidianana natao zao fa hatreto aloha zany mbola mipetraka foana ny tsy fahatokisana. Maninona no mipetraka ny tsy fahatokisana? Mipetraka satria nateo aza ny hoe nanao an'izao na nisa mpifidy ny tety tokantrano ny agent recenseur sy ny sisa misy taremarika mivokany ao ary misy an'izany hoe aiza zao ny 4 millions ny 4 tapitrisa zany zao mbola tsy ao ary reny taremarika reny dia taremarika mivoaka avy any amin'ny zay tompona andraikitra mikarakara ny resaka fanisana mpifidy zany fa tao anatin'le fotoana zay hoe nanisana ny mpifidy misy ny hoe mpanisa dia misy ny hoe misy mitety tokantrano izay renyle agent recenseur reny fanapahakevitry ny mpikarakara fifidianana ny fampisiana ny agent recenseur hoe mpanisa mpifidy dia hoe mitety tokantrano. Matoa zany raisina ny fanapahakevitra ny amin'ny hoe mitety tokantrano, misy ny fitetezana tokantrano, ny dikan'izay zany dia hoe ny tokantrano tsirairay eto Madagasikara dia tokony voatsidika. Inona nefa ny zava-misy? Ka tsy tratra tao an-trano le olona matoa ianao manapa-kevitra amin'ny hoe anisa mpifidy mandeha mankany amin'ny tokantrano tsirairay dia efa tokony ao an-tsainy zay nyeritreritra an'izany sy mpikarakara an'izany ny amin'izany trango zany hoe raha tsy ao le olona dia ahoana inona fepetra raisina fa ny tanjona aloha ny resultat dia hoe voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ny ao an-tokantrano. Vao nisy zany ny fanapahakevitra hoe hitety tokantrano dia tokony efa mipetrapetraka daholo ny raharaha fa tsy hoe ka le olona tsy inona tsy tratra tao dia diniziny tsy miverina ntsony dia lasa ifahalahana oatra an'izay le izy na ao atokantrano le olona na tsy ao atokantrano dia tokony efa mipetrapetraka ny vahaolana momba an'izany.
ny atoko politika moa manao ny andraikiny izy raha ny tiako Madagasikara zao impiry ny fanentanana atao eto de lazany olo-pirenena no hoe aporsihana mihitsy mandana makany amin'ny fokotany jereo ny anarana asoraty ny anarana zany no zava-misy dia avy eo le izy lasa ohatrany hoe fanadiovan-tenany misy rehefa iny ane natapitra ara ny 31 janvier de mbola afaka makany amin'ny fokotany sy ny sisa marina zany amin'ny maha olo-pirenena makany amin'ny fokotany mijery ny anarana sy ny hoe ahoana ny fandehany eo fa tao anatiny zay rehetrarehetra zay de efa nisy ny anomalia na ahoana ohatra fotsiny zao ny hoe raika amby 30 janoary ny voalaza zany raika amby 30 desambra roa amby 24 ny hoe fiafaran'le fahansana iny de nitarina hatra ty am'y raika amby 30 janoary 3 amby 24 zay vao mifarina zao zany tsika zao fa ty amin'ny febroary de aveo de hoe mbola nazany ara raha mbola tsy voasoratra sotra zany de mandana makany amin'ny fokotany normal zay aloha zany amin'ny akapobeny anjarany olo-pirenena mijery ny anarany any fa le fomba fiasa mihitsy tao anatin'izay fanisana-pifidy zay de efa ahitana taratra ny tsy fahatombanana ianao nefa rehefa mandray fanapaha-kevitra zay ane le izy hoe rehefa mandray fanapaha-kevitra ianao zany indrindrindrindra amin'ny resaka fifidianana zay saropady amina firenena iza na firenena izy raha mbola miteny hoe firenena demokratika fa rehefa hoe ohatrany any Korea avaratra moa de le filoham-pirenena le dongadonga iny any manapaka an'izay tiany atao zay zavatra hafa zay fa isika firenena demokratika fa tam'ireny ane reny fanisana-pifidy reny hoe fanoratana mpifidy reny de fa be debe ny anomalia teto Antananarivo fotsiny manodidina mbola nisy tokantrano ny laza mihitsy fa mbola tsy nandalovana zany mpanisa-mpifidy zany aty amin'ny hoe raika amby 30 janoary zany ny fiafarany 3 amby 20 sy 20 fa talohan'ny raika amby 30 janoary nefa nangingina ny mpanisa-mpifidy nangingina ary tamin'izy ireo miteny zay mbola tsy nandray vola hitanareo zany zany ve ianao no milaza hoe fifidianana zany rehetrarehetra zany no nitranga sationa fotsiny zany tsisy fironona fa zavatra hita teny anivon'ny fiarahamoniny eny zany nefa raha ny tena tokony ho izy de tokony hoe mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra io zao lazain'ny chiffre hoe lazain'ny taremarika hoe mbola misy efatra tapitriza zany mbola tsy voasoratra fa izy ty ve zany anentsikisa hoe ahoana fotsiny fa tokony atao zany tena hoe professionnel fa le resaka professionalisme tsy ao atreto fa mialoalo any foana le resaka politika mialoalo any foana le ohatrany hoe fiahiahina mialoalo any foana de iny moa zany zao ny seny efa namoaka daty anankiray ny navoakany de rehefa namoaka izy de hoe mbola mandeha am'izao iny makany amin'ny ACC makany amin'ny gouvernemanta sy ny sisa iny zany zao ny hitatsika aloha raha hoe fivoarany vaovao zany de ho hitatsika eo ny toyany fa ny zavatra efa natao hatramin'izay zany eo amin'ny ty resaka hoe fanoratana anarana ao amin'ny lisy-pifidianany ity de efa hita taratra hoe tsy araky ny tena tokony ho izy satria zany raha tena hoe entitra tsara manaraka ny lamina tsara ny zany rehetrarehetra zany dia iza moa ny menimenina eo iza moa ny hitabataba sy aneo hevitra eto sy ereo raha ohatra hoe tena mipetraka tsara ny fandaminana maro samihafa fa hitan'ny olona hoe tena tsisy mpanisa vady tonga tany an-trano ny lasa hoe misy resaka hoe volanay tsy azo sisa ka iza ara ny teanao an'io ao iza ny nametraka n'le fandaminana le asa izay natao eo amin'ity hoe fanisana mpifidy ity de lasa le olo-pirenena lasa manao ampanaovana devoir zay mihitsy matsy le filazan'ny président Marc-Ravalomanana anazy tamin'izy le nitsidika le taiza moa iny le tany amin'ny faritany hoe devoir mihitsy io de mandray andraikitra ny olo-pirenena amin'ny maha olo-pirenena azy de hoe andana makany amin'ny vokotany amarino ny anarana de jereo daholy
so ndray de hoe vita ny lisym-pifidianana iny zao ny voasoratra hoe fa ahoana ny fahamarinany tsara le lisym-pifidianana zay notadiavin'ny olona tompoko fa tsy misy mila voatsiary eto so misy mitendra hoe ny anareo zany isaky mizahatra atao io de hitsikera foana de imenimenina foana zay tsy maintsy mimenimenina ary mivoaka malagasy tsy maintsy mimenimenina raha ohatra ka mahita tsy fetezana ao anatin'le iza moa ny menimenina eo raha ohatra hoe mipetraka tsara ny zavatra atao fa ny zavatra hitany de mieno zany hoe zay tsy nandray voly ny mbola nisy tsy tonga taty aminay mihitsy any mpanisy reny sinsinsisa de eo zany hoe manoloana zany tsy hoe iandro fotsiny ko ka atahoana zany fa de zay zany noho izy atahoana fa de zay zany ny fandehany eo zany fa de ahoana moa zany tsisy ain'zany io fa tsy maintsy atrehana ny rahapirenena satria 3 taonan'ny fifidianana ny fifidianana tompoko verindrepane ny fifidianana dia famahana ny olana zay misy ny fifidianana de vaolana ho an'ny olana misy eo amin'ny firenena anankiray teto amitsika zao de nisy ny olana satria nisy fifidianana filoam-pirenena teo fa mivoaka hoe nisy doblan io nisy an'izao io nisy tsy fahamarinana tao na hoe fa mivoaka aza ny didy zany zay navoaka ny androm-panjakana misahana an'zany hoe zao mivoaka-pifidianana fa tany rehetrarehetra tany na enona feo sy na enona fitarainana pdb ahoany reny karapanondro teny ambany tetezany tanjombato reny ohatra fotsiny zany efa pdb ny faneokevitra sy ny fitaterana ny zavatra tsy nety tany rehetrarehetra tany de zany ve mbola iveriny eto indray voaty amin'ny fanisanam-pifidy ara de fa ahitana taratra hoe tsy tena ao tsara le izy misy tsy fetezana tao anatin'ireny fa nga izy ty tsotsorona fotsiny hoe zay mantsy le mavoatsika malagasy hoe ka manao zavatra ne tsy mory fa efa nezaka fa tsy manao zavatra tsy mora amin'ny resam-pifidianana tsy tokony hipetraka mihitsy zany hoe manao zavatra tsy mora zany tsy mora ahoana efa fantatra hoe amin'ny 3 ny fifidianana manarakako tsy tokony hipotratsony zany ny fitenena tsy mora manao zavatra io ohatrzao sy ohatrzao tsy mitombony zany ary azo atao tsara tompoko ny manao fifidianana madio miaingany amin'ny lisym-pifidianana madio sy mipetrapetraka tsara zay fa ny olona kory tsy miteniteny sy mirediredy fotsiny hoe mba tehiteny de tehiteny hoe hitsikera fotsiny matoa ny olona mitsikera misy zahatra tsy mety eo oajereo amin'ny fiainana andavanandro ihany io hoe tsy maintsy menimenina ny olona rehefa tapakapoaka sisa ny vary afaka vidiny eny amin'ny mpivaritra eny zany daholo zao de tapakapoaka amin'le stock io de mandeha indray ty le hoe misy etsika sosialy etsery de hoe mitondra sakafo kely mitondra zao zany foana no hitaizana ny le gasy ka tsy tafavoaka mihitsy ny ratsy zany zao vao hoe aomena masom-boly zao ve vao ame masom-boly zany resaka fanomezana masom-boly zany efa tokony natao efa isataona na misy cyclone na tsy cyclone zany zavatra klasika zany fa tsy hoe entina indray hoe entina hoe efa hoe taona fifidianana ve sa hoana de zay hoe jerena ny any amin'ny tatsa firy ny tatsa niakatra teto ka iny moa zany entre-parenthèse iny fa tato amin'le resaka lisym-pifidianana dia misy chiffre mivoaka tany hoe zao zany nefa voasoratra e tao anata zay fa mbola anisany tsy voasoratra sinsisa de zay no anisany miteneny ny président Marc Ravalomanana teny lasora io tsy hoe ho an'ny vahoaka ny lasora ihany na hoe ho an'ny distrika na Avaradrano ihany lasora mantsy any Avaradrano any akaikaikin'ry faniry ihany zay indray moa aria sabinamariva le Avaradrano koa ngeda be fa miantefy reny teny président Marc Ravalomanana reny ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsy ho an'ny rehetra satria hiatrika fifidianana isika ka alonga maloha averintsika arahana mihitsy na hoe iainana mihitsy ny teny zay nafonja nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ity resaka pifidianana ty sy ny resaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy dia toizantsika ny famakavakana rehefa avy eo ndao arany namana teknisianina
tena hoe nifanitsakitro ara-bakteny ireo mpikatroka tiako i Madagasikara tetsy amin'ny Andia bypass io tolakandro io. Fifampiarabanana tratrany taona sy fandraisana toromarika ara-politika ho any Antokotima ao amin'ny komina Alasora. Mazava ny afatry ny filomarika Ravalomanana dia niandresy ka anala ny fahantrana ihany ny malagasy ankehitriny. Anaraka tsara ny fenitra tena izy tsika satria araka ny voalazy omaly zay navoaka ny seni dia tena fa voalaza mivantana tsara fa hoe isy ny fifidianana amin'ny fasivy amin'ny volana novambra 2024 fihodinana voalohany ka raha sanatria moa ihany misy ny fidinana faharoa hitantsika hoe ihany ray fa tsy isy zany. Tenoy tsara ary tadio avy tsara fa mifanambarana nataony maly tsy ampy atsika, tsy mazava amintsika ary tsy eketsika raha izao ny rafitra misy hitantanana sy ikirakirana ny fifidianana tsy ampy fotsiny ilazana ny tetiandro zay navoaka. Toromarika omeko anareo dia ny hira fanevantsika iny milaza hoe andresy ny baiko omenanareo, andresy sika nefa tsy ho tonga zany fandreseny zany tsika raha tsy misy aloha ny fahavononany tsiraray aby soratra anarana ka ijery ny anarany any amin'ny listry ny mpifidy satria raha malala tsara ny zavatra nataon'ireo teo. Mbola misy 4 tapitrisana na 4 millions nisy an'ny mpifidy tsy voasoratra ary indrindrindrindra re voasoratra mahatratra 9 millions 600 000 dia mbola ao daholo na ny doublon na nanaovana karapanondro sandoko na ihany koa reo nanaovana hoe le fahazahoana karatra fifidianana le bureau ino le izy guichet unique le natao reny. Noho izany a tsy izay ny tedavina fa ny tedavintsika dia hoe anana lisy mpifidianana madio isika ka ho voasoratra ao daholo ny anarantsika rehetra. Isan'ireo mizaka ny mafy ankehitriny ny tanora sy ny vehivavy noho ny tsy fanananasa sy ny fitanga ny vidim-piainana la ara-pahamehana ho any antoko izy ireo mba ahafahana manangana firenena vanony. Iarahana malala ny fahavoazana sy ny fahantrana mianjady voaka malagasy ankehitriny vao miditra ery dia efa milaza vonjeo zay dada amonjy fa nefa tsy maintsy mahasamanao daholo rehetrarehetra, tsy maintsy miezaka tsika mba samy milaza hoe tsy afaka anao nininy tsika raha tsy azotsika fahefana amin'ny alala fifidianana. Dia hoy aminareo isika nefa tsy tokony ho kivy na inona mitranga fa itsika manana fanantenana foana ary ame fanantenana vaovaony olona. Noho izany zany tsika pitarika tsika tiako Madagasikara zay atoko manana maizy azy dia aza manaiky fendrofendron'ny sasany arebirebiny sasany na ambakain'ny sasany amin'ny vola kely tsy hitondra makaizy akory. Hoy aminareo hoe tsy maintsy anavitra an'ity firenena ity isika miaraka. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika aloha dia zao le teny teo manakaiky an'Andriamanitra isika, zay ny toro-teny teo. Efa manakaiky azy sika manome tokizy fa hiaro atsika anampy atsika fa isika kosa tokony hiasa tsara ametraka tsara fatokisana amin'ny tanteraka ary ankatony tely zomeny atsika. Ity taona 2024 ty hoy aminareo dia taona ahafahan'ny voaka malagasy mandray ny andraikiny amin'ny famonjena amin'ny firenena satria dia atao mpifidianana izy ity amonjy ny voaka malagasy rehetra isika amin'ity fidianana ity. Ny amonjena azy dia azahoana amin'ny fahefana aloha amin'ny mahatoko politika zay azo lazaina fa matanjaka ny tokotsika zay sady manana traikefintsika eo amin'ny fitonam-panjakana dia diditsika rehetra zay tonga toy izao tonga marobe mbola tsisy ohatry zao hatramin'izay zay ezaka rehetra tokony ataontsika zany dia tokony iraisana daholo manera Madagasikara. Ka dia hoy aminareo hoe tsy maintsy mirahiny sika tsy avela zarazarahiny sasany ampidininy sasany mitaky hatrany zany fasahina mila fasahintsika satria tsika efa manana finoana hoe akaikiny Andriamanitra mandrakariva tsisy marombaka zay ao anatrehany zay akaikiny mila mijoro isika. Mijoro zany a tsy mivembeny zany tsy misabakabaka tsy eroa zany fa tokony vonona tsara amin'izay etsika tokony etsonanareo. Tsy maintsy manana finoana nefa isika manoloana ireo asa miandry sy ny andraikitra ho an'ny firenena ireo hoy ihany ny filompanorana ny antoko. Miatrika amin'ny fahantrana isika zao fa andresin'ny fahantrana tsika atsy
tena azoko sarentsaina ny mahazo an'ireo olona any amin'ny fokotany ny resahako tsy afa manoatra ntsony reo loto miantra aminy tsy fisin'ny sakafo na dia andrapaka ndray mandeha fotsiny ary mihinana sakafo mihinana varomaina tsisy nininina raha nandeha omaly dia nahita hoe teny andraharo tena varomaina daholo ny any izy menakavy zay tsy hitako zay atao fa tsy hoe vary fotsiny mena manaraka ho an'ny olona ny sakafo fa asiana loka koa zay ny veritsika manaraka fa misy fotoana daholo zavatra rehetra manana fanantenana veloma eo anatinao fanantenana fa la mbola misy keo farany tsy foana ny fanantenana ko aza matahotra fa manana fahasahina maro anisan'ny tanora nefa ny akamaroan'izy ireo dia tsy anaso toy izany koa ny vehivavy izay misahana ny raitra maro ao atokantrano ny fanomanana ny ara-tsakafo ny arak'asa ny vehivavy daholo misahana an'izany sy ny famoronana asa dia anjara ny mpitondra ka mampana tena anareo ary tanora sy vehivavy tsy maintsy tsy miasa miaraka aminareo isika rehetra ny teny anareo hoe tsy akanavaka izany tena tsy manavaka mihitsy isika tsy misy olona anankiray eo aneriterany dada na ibaba hoe ty ataony ty atao fa zay maso nataontsika fa tsy zay mahafinaritra azy akory anisan'ny lara-pahamehana antsika hoe aminareo dia ny fametrahana firenena vanina miaina ao anatin'ny filaminana fandripahalemana aza matahotra nareo nakary ary hoe izy tsony zany mandroba zany manao etraketraka zany manao erisetra izany zany manao dahalo zany tsisy tsony zany amin'ny dada tsy ameritreritra zany nareo tsy ilaina porofona mihitsy zany na ilana tenenina fa zavatra fa niainantsika nandritra mivaly taona deto dia milaza antsika voaka malagasy rehetra tsy isika akory no mendrika sy sahazan'izao fahantrana izao fa eo amin'ny fitondrana no mbola kavivi manandrakandrana ary tsy mitovy fijery koa mafisina indray ary fa taona lehibe ahafahana manova ny lalana izorana zao no izany a manentana antsika rehetra samby anaram-baso ny listy ny mpifidy mba voasoratra ao ny anaranareo fanomboana ihany izao fa ny fiaraha-miasa amin'ny fanatrarana ny tanjona napetraky ny antoko no tena fahombiazana ho iantrany ny filomarika ravalomanana zay ny teny noentin'ny président marika ravalomanana teny lasora moa no nisy an'iny raharaha iny zany ary nambarantsika hatrany hoe tsy mety efa fotsiny tamin'ny vahoakany lasora sy ny afaradrano na hoe nytiako madagasikara fotsiny iny fa ho an'ny olo-pirenena mihitsy manerana ny madagasikara hatrany amin'ny rehetrarehetrany dia ny antefany reny teny reny fa dia mazava zany ny teny président marika ravalomanana misy chaîne vazaha anankiray zay télévision hoe no comment dia no comment tokoa fa dia anjarany tsirairay no mandray ary tsy mandray fotsiny fa mampiatra any izay zavatra tokony atao zany a manoloana nyity taona 13 sy 4 arivo ty raha raha-pifidianana tsika mantsy zao mbola tia alohan'ny fotoanany daty-pifidianana zany dia mbola tia amin'ny fikarakarana miaingany amin'ny lisy mpifidianana io ny laclé ary zay foana naverimbery amin'ny président marika ravalomanana teo hoe io ny fototra io ny laclé nefa any amin'io laclé io any amin'io lisy mpifidianana io a nefa hitatatra dadavany sazany hoe anaovana mikimaky anaovana fanodonana etsero sy ny sisa matoa misy a ny fanamariana marobe zany ka andraikitry ny olo-pirenena tsirairay voalohany amin'izany ny tiako madagasikara ny manara-maso na efa hoe 9,600,000 ra ny efa ao hoe enonety sy sivy tapitrisa zany dia jereo aloha jereo tsara mihitsy dia ahoana ny efatra tapitrisa sy ny sisa tsy maintsy eo zany a ny fanara-maso amin'ny atsibriany ilana firaisakina ihany ko zany ary ilana fahafoizatena ihany ko manoloana n'izay a rehetrarehetra zay tsy maintsy misy ny fandraisana ndraiky sa miaraba namana fanira zavy manantany satria efa tongeto izy a dia menanao avy atrany ara ny sehatra miarabanao namana faniry ndawary ia de miaraba ny rina miaraba ny faly sy mbola ho ambadika ao de ny namana rehetra zay animbony any raha zany klasiry radany zany
mazava ho azy ny mpiara manonja amintsika ao amin'ny radio mada izy telo menada taky ny mazatra imalala inomsa irobena ny mpiara-miasa amintsika rehetra moa zany a de arapaina daholo dia mazava ho azy moa zany ny any amin'ny faritra ny any amin'ny faritany ary ny mpianotsika manerina ny Madagasikara dia arapaitsika izy renya irina zay marobe dia ianareo any ampitan-dranomasina izany ya nafana tokoa tamin'ny sabotsy teo reny itsika moa zany a tamin'ny herinandro de niresaka ny amin'ny hoe alay votahaka ny zavatra commune nyresantsika nataony tao Ivato comme tamin'ny herin'ny lahady iny zay zany ny zavatra napetratsika teto am'ty fandarana ty hoe jerevo ny organisation nataony tao Ivato de ho an'ireo rehetra zay manao zavatra zany ho an'ny comtime dia miezaka miakatra ambony ny organisation zay nisy teo aloha iny zany de nanomboka teo Ivato tsika satria ny nataony commune tao Ivato de taony tanora taony vehivavy taony comtime de natreany distime zany sy ny birao politika de nahazo an'izay ataotsika hoe fomba fisainana ary fomba fiasa miainga amin'ny endriny vaovao zay ve ny namana tao alasora zany zay tena arabaina tokoa zany satria zava-dehibe ny vitan'izy ireo tao anatin'izay hoe etsika fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny comtime alasora fa ho anavaratra moa zany de nisy ihany koa zany ny namana manodidina ny fanotrona ho analasora zany de tao ny fanotronany ny tanora tao ny fanotronany vehivavy tima tao ny fanotronany indrindrandrindra ny comtime zany tonga tena teona ny distime sy ny birao politika ary hitatsika teo tonga tany Filomar Karavalomanana ny masondray mijery aloha zany rina anaovantsika félicitation ho an'ny comtime alasora sy ny mpikarakara rehetra de hoe tena efa malalaka le toerana le Andy bypass zany malalaka le toerana fa tena tao anaty trano zany de tsetsina tanteraka zara niditra tao zany somary efa tara kely vo tonga tao ateona noho ny lafin-javatra tsy maintsy natrehana ara-pianakaviana de somary taratara vo tonga ataoko hoe tara adiny ray tanoany fa tsetsina tanteraka mihitsy tao anaty efitrano de tety ivelany zay malalaka le tokotany fa hatrany any vavahady de tena sahirana ianao miditra tao am'le toerana zany mibika fa de tena zava-dehibe ho amin'ny mpikatroka atima ho an'ny vahoaka ny fanatrehana an'lay etsika lehibe tsetsina tena zay le izy na ny ametrahana ny tongotra aza na nahirana satria ianao zany voatery naninona moa zany etiety kely misisisika kely teo hitatsika am'izao tena manarivony tsy fantatry hoe manarivony firy aloha zany fa manarivo maro zany no tonga etsika nataon'ny commune de ho an'ny manaraka zany zay hikarakara etsika zany de miezaka ny manatratra mihoatra kokoa indray zany ho an'ny alasora zay zany lay ezaka angeza be ataotsika hoe sika hoe nanomboka tao Ivato zany tsika efa tsara le organisation tao Ivato le fivelarana lay fisokafana lay fametrahana n'lay endriky le fikarakarana de nanao azy nday alasora de efa tsara ndray ny alasora fa ho an'izay meritreritra zany anao organisation communale ndray zany eo anivon'ny commune de atao mihoatra lavitra ndray zany noho ny vitana alasora ndray zany nataotsika any amin'ny commune nresahany eto satria fantatra zany fa mbola betsaka lay fandaminana ho atao de hitatsika am'izao any am'izay toerana rehetra zany resaka varavarana principal nidirana misy lay tena miditra ety am'lay ampovoany misy avato kavanana fa tena sahirana ho any mitsofoka sahirana tena sahirana satria tena tsisy fotoana amindrana mihitsiny zany am'le toerana zany de izay fomba fiasa naseho any comtime alasora zay everitsika fa tokony voarainy rehetra zany rina arabe mananjara de eto aloha zany tsika de akasitrahantsika ny boribory tamy fahadimy nanao zany zao ny alana mahitsy tanàna ny tany akazo andanty tany koa nge nanao tamin'ny sabotsy teo
tontolo andro a ny tany toliara koa nanao fifampiarabana ny tany fianaratsoa nanao fivorimbe mihetsika ny ty miara Madagasikara de go mazava ho azy a ry olorika dia manao ny organisation zay tandrify azy any ko zany a de arabaina zany ny eo amin'ny lafin'ilay organisation zany a na lay forme aloha zay resahantsika zay satria zavatra goavambe ny tamaso a tamin'ny sabotsy teo ary brao politique zay nitarihin'ny filoha Marc Ravalomanana ny secrétaire général ny antoko a ny distime nitarihin'ny Solombaboka Navaradrano a de azo lazaina aloha zany fa de arabaina ihany ko zany tao anatin'ireny hoe nahavita nitondra ny afatra lehibe ary nyaona tamin'ny mpiatroka atima zay samby faly daholo tena faly nanomboka ataoko hoe rina tamin'ny efatra sasany tanoany no vita tamin'ny 5 latsaka fa hatramin'ny 7 arivo ianao mbola mahita olona mitanjotra zany a miala amin'le toerana iny a manodidina amin'ny bypass iny de zava-dehibe zany zay le tiako tenenina foana ny amin'ny hoe arahantsika tsara ny zavatra zay resahantsika eto amin'ity fandarana ity arahantsika tsara ny fanazava-kevitra ny fandaminana mety hoendriky ny toromarika zay avany amin'ny brao politika sy ny solombaboka dia amafisitsika mifampitana azy tsy mivilivily lalantsika za mieritreritra mihitsy hoe karianina ho ny manoatra an'izao ary ka ohatran'izao ho ny teneny raianina sisisy tsy mieritreritra an'izany tsika mazava be ny atsika eto brao politika tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana de misy secrétaire général ao anakiroa misy coordinateur national ao de misy mpikambana ao anatin'ny brao politika ao mpanolotsaina anatin'izany ohatra Andriamatoa Julien Andremorasata ao anatin'izany ohatra Andriamatoa Jean Pierre ao anatin'izany ohatra Andriamatoa maître Eloi maromaro reo mpiatroka ao anatin'izany brao politika zany de misy ny solombaboka zay miezaka mandrindra ny asa eny anivon'ny distrika zay mifampikasoka amintsika eo de misy ny regtim distim ny comtim de ny fokotim de zay toromarika avy am'ireo ratsana sampana rafitra resahantsika efa ty ambony be zany rafitra resahantsika zany fa manomboka aty ambany any teneniko hoe ratsana sampana rafitra dia arahantsika tsara li satria zay le atanatohatry ny fifampitondrana ary io mampatanjaka ny antokotiky Madagasikara lay fanajana zay hoe discipline zay ary fametrahana zay hoe fakatoavan-drafitra izay ka tsy misy rafitra hafa ivelandreo ny resahantsika miainga avy aty amin'ny brao politika midina makaty amin'ny fokotima zany de iny zavatra nitranga teo alasoriny de mariky ny fahombiazana iny rina am'le fakatoavana an'le rafitra ary fametrahana an'lay hoe organisation sy le principe indrindrandrindra moa zany de hoe voaray tsara le discipline ao anatin'izany antoko zany de misy fahombiazana ngeza be ohatran'ireny ny zavatra ataontsika de averina ihany zany hoe aza mierikerika aza mitoditodika aza manontany zay antony ndraindray aza be fanontaniana ihany koa ny amin'ny hoe nare zay fa ohatran'izao fa zao ony ray anina sinsisy aza manontany ny hafa atao anatiny atsika no andrahona tsara de tsika manao principena olona na de tsy zany ary aloha ny tenanay fa misy zavatra mahafinaritra be rehefa misy fety matetika maka ohatra foana am'le famadihana satria za moa tsy mamatika zany riny fa misy zavatra ndraindray mahafinaritra anatin'le izy samy hevitra azy ho tompon-draharaha zay zany mba zavatra tsara amin'ny zavatra anankiray io tompontsika fa tsytondrana samy hevitra azy ho tompon-draharaha de inona nataony hafa na de tsy enao ara le izy le tompona andraikitra anatin'lay raharaha de zao mieritreritra foana ianao fa tompony de zao misy manangana an'lay inona moa le ataontsika le fanaovana fefity ohatrany jefotsy be ty be tsy laisa inona rina de samy manangana an'iny ao sasany mitona boiron de ao sasany makakitay fomba fiteniko matetetika zany de ao sasany mandeha matsaka rano golaka goelaka ay de misy vomiera tampoka tonga de manangana goelaka de mamantsika de manambomboatra azy de misy sasany mandeha makakitay hoya de misy sasany mandeha mikapa hena de misy sasany zany mandeha manasa an'le hena be iny de tsy teneny reo tsy baikony reo fa tonga ary tsy karamainy fa tonga am'le fotoana hoe tompon-draharaha zay rehefa tonga eto am'ty toerany ty
de ao sasan'zany mandeha koa tonga de aingakaingana be manamboatra tokona afo de mandeha misorona afo de maka rano de manamboatra ny vilany be atokoana de eo no mahandro vary avy atrany de misy tonga de ny vehivavy moa matetika manao an'ity manofa vary ty de mitsipombary de misy tovolahy ndray fa enjana be raha andro vary ohatran'zany le zavatra ataotsika samy mihevitra azo tompondrara de nafinaritra be nijeren'ilay fandaminana tamin'ny sabotsy iny satria samy nandray andraikitro tompondrara de ao avy atrany ny amin'ny ndahoara ahoana nandaminatsika ny sécurité am'ty toeran'ity satria betsaka ny olona zany zay efa mivoaka ivelan'ny trano de ao ndray sasany nametraka ny amin'ny hoe ahoana ny andrindratsika ny fidirany filomary karavalomanana de alalana ny lala de tonga de misy manao cordon tampika eo de misy mitsangana ny eso service d'ordre mahafinaritra be mahita an'le izy de manao an'ilay mifampitazona amin'ny tanana de manome lalana idirana zany satria zava-dehibe koa ny ahafahana zany mametraka an'le sécurité indrindraindrindra ho amin'ny filoha maro karavalomanina zany sy ireo tompony raikitra zay tena toerana indrindraindrindra moa zany ho andreo zay nasaina mba izotra tsakany sy andavana ny fety zany ohatran'zany le zavatra mahafinaritra ao ny tonga de mitsy hoe manentana ny haiko de lasa manentana ao no miteny hoe za kosa aloha zany anotony calcul de lasa manotony calcul misy trangan-javatra mahafinaritra riny mihoatran'zay zavatra nomanina satria manao organisation sarotra rehefa tonga anatin'le jour-J na le hoe andro anatanterahana azy de rehefa tonga le andro anatanterahana azy de samy tehaka daholo ny rehetra rehefa aveo hoe migaine na hoe mandresy mivoaka ao anatin'le izy zany izahatra taratra forme ho alo zay resahako zay rina de zay zany le principe apetratsika hoe rehefa misy hetsika atao de efa mametraka tsika hoe tonga de tompondraratsika ary rehefa tompondraratsika de mahafantatra zavatra ataotsika tsy miandro baikontsika fositsika hoe zao ny anatsara nyty hetsika ty zao ny aombiaza nyty hetsika ty zao ny arovana nyty hetsika ty ary fantatsika fa tsy hoe manao hetsika fehetsika tsika fa misy objectif misy tanjona tratraritsika sy kendretsika ao anatin'ireny hetsika lehibe zay ataotsika reny de ny ahafahantsika mazava ny teny filoha maro karavalomanina satria ho tonga any am'zay rina de ny amina hoe tsy afaka ny anao fampandrotsika raha tsy misy ny fahefana eo an-tanatsika ka rehefa azotsika ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana zay verina fa tokony adio le fifidianana de izy président maro karavalomanana hoe angana vitak'io mampandrotsy firenena io vitak'io mitondra vahaolana ho an'ny firenena io donc tsy manana ahatsony zany tsika ny aminy hoe de ahoana ny vidim-piainana de ahoana ny fahantrana de ahoana ny famoronana asa de ahoana ny zao sisisy efa ny aina ny filoha maro karavalomanana zany zay nge le traika efa tsy mitovy traika efa ny olona efa mitatana sy natopatopa ny vanim-potoana de nahazo lesona de ino mampianatra ho an'ny fiainana satria fiainana io koa mampianatra rina rahabe mananjara mampianatra io efa voasetra arakaraka ny vanim-potoana lalovanao no anananao an'le âge de maturité fa nananao an'le taona ny fahamatorana anananao ihany ko le expérience zay le izy tena gasy mazava tsara misy nambarany rina rahabe mananjara teo efa voasetra vita sedra zany filoha maro karavalomanana vita sedra tamin'ny lasa vita sedra tamin'ny zavatra ny ainany rehetrarehetra tamin'ny fitantanana firenena ary ivela fitantanana firenena fa vita sedra ihany ko ny amin'ny zavatra zay atrea Madagasikara am'izao fotoana zao ka iantson'ny lasa de amaliny marina fa mbola sy namaly amin'ny fomba ofisialy président maro karavalomanana fa efa manomboka mamaly ny aminy hoe ahoana ary ny azotsika n'lay fahefana ahafahantsika mitondra vahaolana ho an'ity firenena ity de ny azona an'le fahefana de zao amin'ny alalan'ny rehetrarehetra zany ny fametanana miara mitondra zay hoe tatsoroka zay inona mola izy ny ataotsika zany de zao hoe tongotra miara mamindra soroka miara milanja de tanana ihany ko miara mizaka ahafahantsika zany mahazo fahombiazana de tateraka le hoe inona moa le fiteny mandrakariva am'le fanantenana rina de hoe raha mbola misy koa ny farana tsy foana ny fanantenana na o
zay mihitsy ny ambarany eo baiboly. Raha mbola misy koa farantsy foana fanantenanao zany hoe miainga avy any aminao tompona andraikitra io de ty am'izay ny antony mahatonga atsika sary-piaro am'ty fifidianany ty. Isika hoy aza mitady zavatra hafa mihoatra ny nambaran'ny texte lalam-pandroeny nanombo resaka amin'iny aminy hoe tsy maintsy misy fifidianana atao isaky ny 5 taona ka mba hanatrarana n'lay 5 taona ho avy satria tapitra am' janoary 2024 mandaha foan'ny repoblika am'izao fotoana zao de tsy maintsy manatanteraka fifidianana mialohan'io. Zay no nambarany lalam-pandroeny. De efa nyresahana teto fa raha mpanaraka ny fandarana miara-manonjy ianao MBS Radio Mata de mazava ny ambarantsika matetitetika mampianatra manazava mizara ny vaovao tsara ho fantatra izay isan'andranana satria ambaranay de ny aminy hoe ny atao hoe fifidianana tompoko de tsy ny amin'ny vanim-potoana andeha andatsahantsika vato zay mihitsy tsy iny ny atao hoe fifidianana fa mialoha mandritra ao arina reo fitambaran'ireo ny atao hoe fifidianana. Averiko tsara ny atao hoe fifidianana de tsy amin'ny vanim-potoana andeha andatsahantsika vato fantatsika zany araky ny teny Filomark Ravalomanana teo de zao 9 novembre 2023 7 novembre 2024 raha tsy diso arina lakamisy izy zay fantatsika asa mieritreritra 2e tour aloha 1er tour ny fantatsika seniny tenanio seniny tenanio fa misy 20 décembre iny fa tsy mbola miresaka an'le 20 décembre 2023 tsika 9 novembre ary mbola namafisy ny Filomark Ravalomanana 7 novembre raha fantatsika aloha mila mandresitsika 7 novembre ka tsy amin'iny fotoana handatsahantsika vato izy efa fantatsika resa lahatra melo be itsika melo an'le fifidianana hoe io zany safiditsika fa zaho mialoha mandritra ary ao arina zay ny tena atao hoe fifidianana de le melo zao zavatra atrehatsika zao zay le edikevitra momba n'lay tontolo seny io problema atsika io tena problema na seny ray manontolo zao problema iainatsika zao seny zao problema atsika zao aloha ny manodidina ny fikarakarany seny manodidina n'le paipaikady mpanjakana satria ny resaka hoe tsy ny seny rery fa ny seny de tsy afa-metsika satria fatorany volam-panjakana de ny seny fatoran'ny andraikitra reo olona ao anatin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministerany intérieur zay manao ny asa amin'ny famatsiana ny karam-panondro sy itony resaka jugement sy lafizavatra marobe itony de izay zany le antony mahatonga atsika metsika satria tsika efa nametraka fanontaniana raha ohatra ka 27 millions fito amby 20 tapitrisa no voalaza fa isa malagasy manoloana ny angezany tantsika na par rapport en superficie ananatsika rina 592 000 km², io mbola azo ataotsika mamoaka an'le hoe 4 km² moa zany tena isan'ny Madagasikara de lasitsika zany maka hoe 4 sakana 4 km de 4 lavana azotsika ataony mamoaka an'izay fa zao mbola mahitsika malalaka le Madagasikara fa misaotra an'Andriamanitra tsika 7 mbola tsy mihoatra 20 tapitrisa na mety efa mihoatra ve fa io aloha ny hitan'ny statistika tao anatin'le RGPS 3 fa mahagaga atsika fotsiny de zao maninona ny terena ny atsasaky ny malagasy de ompifidy ao anatin'le fifidianana zay kasainao atao 2024 io aloha na tiana na sy tiana mampieritreritra io no moate zany na ny atsasaky le 27 millions voalaza fa isa malagasy na 7 tapitrisa de nambara ny fitondram-panjakana de nakakalizy riny na ny seny koa raha de namerina am'izay hoe 10 tapitrisa no mpifidy ezahana ho tratrarina de gagitsika ka anga io tsy azo forcena ne io e tsy tokony atao misy le hoe ezahana le teny hoe tsy azo forcena mety 7 tapitrisa misy avoaka malagasy fa tsy voatery ny atsasa manila an'izay de mpifidy avokoa ny population misy fizarana misy ny population mbolambola zaza daholo misy ny population jeune misy ny population efa atao anatin'lay ataotsika hoe adolescent efa matotra be efa tsy adolescent koa raha fiteny azy adulte mialatsiny de misy efa le âgé lefa votiandro na azo taona
misy fitsinjarany io famaritana ny mponina io, ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe ary ny zokiolona. De miankina am'izay ny tsinjarana l'izy, de rehefa mandeha ary zay nge no nilana an'le refonte, le refonte tsotra ahafahana zany mamerina indray ny tena isa mpifidy tokony ho voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpividana. De zay ny antony mahatonga le hoe samy hafa ny refonte isaky ny folo taona sy ny ralina na ny révision annuelle ny liste électorale isan-keritaona. Iny zany ny olom-pirenena mandeha manantona an'ilay fokotany de manamarina ny anarany ao anaty lisy mpifidianana fa atao zany de efa misy mafiasan'ny seny mandray an'le anarana, mamona an'le anarana de mandamina an'le anarana, fomba fiasa zany. De misy ny aretazy ny lista fa ny refonte ndray de koa tiana tsy nisy zany le lista teo aloha iny raha ny tokony ho izy de para zéro de para zéro zay ny dikan'ny refonte. de lasa am'izay amin'ny fomba fiasa rehetrarehetra fa be fihetsiketsehana be le seny. Oh misy tablety olo e akoatran'ilay CLR de namorona an'le agent électoraux de reo de isana fokotany efa izany tsy nahatratra fokotany tokoa le agent électoraux tsy nahatratra ary raha misy raha ray vola savolaina tsy nahavita an'le asany sady nisy sara ny teron-jato arary isaklay taratasy kely takelaka kely de nisy ny taraina tsy nahazo vola betsaka ny tsy nahazo vola de nisy fetrika ny tany an'le fanotsanan'le mpifidy le izy de le tablety raha ny tokony izy tablety raha isaky ny fokotany mba hahafahana mikady zany satria ity fanjakany ity moa matematika am'izay amina resaka digitalisation, amina resaka biométrique, amina resaka informatisation, teknôlôzia daholo zany resahantsika zany. Satria rehefa misy zavatra mandeha hatramina mpamboly lavanière de hoe hafa ny problème le mpamboly lavany mbola adevitra be tsisy jiro any, efa le filoham-pirenena ihany teny hoe 15% le vahoaka malagasy ihany nge no misitraka jiro e. Dina zavatra resahany atao carte biométrique hony lay tatsaha inony zany iny zany iny zany le vokatra n'le lavanilona mainty sy le maina ny tiandrareo ampiakarina carte biométrique hitadiavana an'le mpangalatra ary amin'ny firem-plan ny adevitra ry nentin'le filohan'ny république ataoko parenthèse iny de le digitalisation carte biométrique ihany hatram'le mpisotro ronono zay efa mangozogozo mialatsiny le zokolona ray aman-dreny betsika na masony ary efa sahirana mijery ny vatany ary sahirana milahatra pension any amin'ny knaps na eny amin'ny percepteur de mbola izy indray de ho sahiranao icalcule apiditra an'le carte de anao an'le composition an'le chiffre samy hafa hafahafa nge le vanjakany de manao an'ilay hoe carnet pokotany biométrique soratanana de tsisy mahombo daholo zay zavatra ataony rehetrarehetra mana zao nytoy an'ireny de zao tsika mieritrehitra hoe reny tsisy toy an'ireny fa reny hoe sarinady mpifidianana da tany amin'ny covid reny reny le oeraoeran'ny ramosekely reny tany amin'ny covid isan-kerinandro isan-tapabolana izy mahita zavatra blabla resahana foana tsisy toy an'inyreny eny ary hatram'le ordinateur isam-pokotany ane tsy te le ramose milaza an'izany fa mena ordinateur isam-pokotany efa naveritsika teto zany raha o zany faly averitsika indray video an'le ramose zany tamin'ny covid omena ordinateur daholo isam-pokotany fa fokotany izy amin'ny mahazo ordinateur ny accessible an'le jirama raha mbola hoe 15% ao anatin'io mbola ifampizarany rano sy jiro manahirana ho aly izy de zay ny titsika tenenina ahoana ny fomba anatraranao an'lay mpifidy ditika zay zany atsarainao le fitaovana le tablety anefa 5,000 isany zaraina fokotany eto amintsika firy ny fantatsika aloha riny manodidina ny 7,000 sy ray alina na 19,000 na 2 alina atreto mbola tsy manantsika antotanisa mazava hoe firy ny isan'ny fokotany manerina Madagasikara ka raha ohatra zany anao fanisana mpifidy tena ara-dalàna tena hoe asa matotry ty asy ty de zao fantatra tsara firy ny agent électoraux ampiasainy
meloa telo sa efatra sa dimy isapokotany sa enina sa fito sa valo sa sifitra folo misy chiffre miaingana meloa reo mitety fokotany fa tsy tonga dia manana gile reo misy carnet nanao fiofanany reo misy stylo tsara eny an-tanany ary stylo tsy matimaty ary mahay mandray olona mahay mandray olona mahay manoratry reo olo reo misy badja ihany ko miaraka aminy mahay miresaky reo olona mazoto reo andondombaravarana misy formation nge ataon'zany fa ataony eo anivon'ny statistique rehefa misy ny resaka cartographie rehefa misy ny enquête atao de misy fiofanana tsy maintsy ataony eo anivon'ny instat zay vao mandeha midina reny olo reny omena iraka hanao fanisana de ohatran'izay zany tokony ataon'le tato amin'ny seni fa tsisy formation e mba tsy ilazany hoe tsy ampy koa formation raha nisy formation omena an'le agent électoraux mety nanao ihany izy fa eny e komotramotraka kely te satria tery le fotoana Zay. ka na le volanaovana an'ilay fanisana le refonte ara fanisa ina moa fanavozana tanteraka raha tsy ampy efa midongina tamin'ny fanjakana raha tsy isika tato amin'ny miara-manonja sy ny tima sy ny rmd mangeno mitaky hoe ataovy ny refonte tsy nanao refonte le fanjakana satria tsy ahivontsika fisaky ny folo taona io natao 2012 mifarany avoay le daty avay le daty de tsika koa namoka naneran'izay de namoka mbola iresaka an'izay tsika rehefa avy eo de verina any am'le tablety tsika na le olona aza agent électoraux possible ave mahay mampiasa an'le tablety telefônina tsotro ty ara android na iphone efa efa sahirana amy mampiasa azy am'le karazana application sy configuration anatiny tanana tsy mahasoka mainka moa de ampiasa an'le tablety satria tsy maintsy misy karazana ataotsika hoe efa misy logiciel la ampiasaina mifanaraka am'izay ampidirana de ataoke tsy logiciel tsy loatsika fa efa misy application a zany ampiasainao zany ampidirana ny anaran'le olo de firy tamin'ny fokotany 5000 ny nambarany seni fa sura avetsika fa 5000 dikan'izay zany vo teny ampiandoana mihitsiny de efa tsy tafavoaka lay fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy de tsy gagy tsika raha ohatra ka hoe nanomboka volana novembre ny tiako Madagasikara reriany niaraka ny initiative Filomarka Ravalomanana niara départ tamin'ny seni 1er octobre nanao fanentanana momba lisitry mpifidianana 1er octobre ihany ko ny tiako Madagasikara tery amin'ny QG Belair nanao avomarika niaraka tamin'ny seni hoe manomboka androany fanisana mpifidy lasa koa tsika ho an'ny atokotiko Madagasikara manisa mpifidy tena nelanelan'ny miadevitra be da be ny zavatra tsy normal fa tsy nampihemitra atsika zany fa nyteny foatsika hoe tsy mety ny fomba fiasan'ny senia tsy mety fa zao naprisika ny olona foany tsika hoe tsy maintsy misoratra anarina na inona zavatra mitranga satria ho ampiasaitsika iny rehefa avy eo rehefa tonga ny fifidianana satria na hoena na oingana tsy maintsy misy fifidianana ho tanterana eto Madagasikara satria ny tima mirotsaka kianja de mahita ny zava-misy ary tsisy afa-tsy ny tima ny occupé terrain na iza milaza azy fa hiatrika fifidianana fa tsy samy teny izy hoe avoiny daty ndao misoratra larana any fokotany fitsy no miteny an'izany fa ampiatsaram-belatsy fotsiny ny ansasa miteny an'le hoe zay vonina hiatrika fifidianana fa tsy samy occupé sy miatrika an'le terrain nefa tsy aporsian'ny olona isoratra anarany fa izy amin'ny lafiny politika fotsiny langazy de hoe aza hevitra fifidianana zay vonina hiatrika fifidianana fa tsy manana occupation ana terrain ary tsy samy sehatra ohatrany ataon'ny atokotiko Madagasikara sy Andriamatomarka Ravalomanana misoratanarana mandeha manetsika ny branche mihitsiny ny tanora famitima sy ny rehetrarehetra manentana any anivony fokotany rehetrarehetra sy ny quartier mandeha miazakazaka mihitsy ary raha ilainy mandodona isa-tokantrano ianareo ve tompoka efa misoratra anarana ndana misoratra anarana aza mijery ny loko politika anay fa zao zosy adidy no mifidy rehefa tonga zay fifidianana zay fa ndao aloha tsy afaka mifidy ianao raha tsy ao anatin'ny misy mpifidianana de mihetsika dolo ny sapana de manao fionana matetitetika ampanao gazety de manentana ny fandarina ny tahakiny nataotsika teto amin'ny miara-manonja fandarina ona marina ny vaovao ny jany malaza ny sahiny dinika nampafantatra n'izany rehetrarehetra zany isika de niasa de nidina tany amin'ny terrain
donc tsy afaka amiteny zany ny seni hoe grâce am seni nahazo 9 millions 600 na 9 millions 900 000 fa fantatsika aloha 9 millions 600 000 eo tamin'ny 31 janvier satria le izy niara-nanao avomarika tamin'ny seni io isika ny atokotiky Madagasikara nanomboka voaloha volana oktobra raiky amin'ny telopolo volana desambra tsy tafavoaka amin'ny baolina ho an'ny seni satria nanodidina ny 7 millions ekelika teo na 8 millions tanoany ny voaray tao anatin'ny 31 décembre tsy tafavoaka zany le izy fiasco zany le izy de verina ny seni nanitatra azy jusqu'à 31 janvier 9 millions 600 no azo de zay nge le izy nitenentsika riny fa nga io azonao terena 13 millions 5 ny fomba fiasanao no mitondran'io ny population anao zay tsy maintsy jerevanao tsara inona le endriky ny fizaran'ny mponina atao anatin'lay tanàna ny Madagasikara na tany be a Madagasikara tsy azonao forceny io hoe 13 millions 5 fa zao forceny zareo le izy any ambadika misy maro zatadiavindreo olonreo ahafahana ave mangala bato satria le 9 millions ne rina 900 000 le tamin'ny 2018 esory ao anatin'io ny 1 million 100 000 na 1 million 200 000 doublant de firy 8 millions 700 raha ohatra zany 9 millions 900 moins 1 million 200 de firy zany 8 millions 700 8 millions 700 ndray mbola adevitra be na tiana na tsy tiana ny doublant iny 1 million 200 000 iny latsaka kely fa raha miresaka anomalie ndray tsika satria ny doublant dia eo amin'ny karapanondro fa raha miresaka anomalie tsika le doublant mantsy fanahinina na pidirina fananina fanahinina anomalie ndray le tsy fahaiza miasa zay mihitsy donc mbola misy risque andrandray 2 à 5% ny anomalie électorale de mbola endahanao anatin'lay 8 millions 700 000 ndray zany de mba firy zany ny tena nieritreretina tena tao anatin'lay lisitry mifidy iny ane nentina nampandaniny zareo hoe angarajoelona ka raha nahazo 2 millions 5 niarajoelona tao anatin'ny doublant 1 million 100 1 million 200 de mialan'zay vatony 1 million 300 ny azonio de micalcule ny reto olo reto par rapport ny déception ny olona amitsika ny frustration ny pauvreté généralisée doublant fotsiny zay ny paupérisation mbola misy antony hafa koa zany daholo manko fomba fiteny ny appauvrissement fomba fitenyny fahantrana daholo zany de aiza zany firy zany sisa le vato kely 1 million 300 azo ny angarajoelona de mitady marza lavitra be reo olo reo ahafahany manao mikimaka de terena le 13 millions 5 de nanelanelany eny forcena ifidiny gadra forcena ifidiny diaspora efa nanazavitsika teto fa teky zany tsy maintsy manokatra amina circonscription hoe aiza daholo ny anaovana hoe farim-pifidianana anaovana fifidianana farim-piadidina amina circonscription territoriale de tsy maintsy apetraka zay ao anatin'ny lalàna mamaritra an'izay ka raha fokotany de fokotany zany de ahoana no anokafanao lisym-pifidianana ahafahanao mampandray anjara an'le diaspora nga misy fokotany any dikan'izay tsy maintsy mikikika texte lalàna ahafahana mampiditra andreo ny voafondra tsy maintsy mikitika satria sady feno vo zany no pratika vaovao no tsy voalazany lalàna de tsy maintsy amboariny zay rina tsy maintsy jerevany zay zany daholo ny antony mahatonga ny teo anivon'ny voniny européanna ny tenany hoe le cadre juridique le fifidianana amboary aloha tsy mety le izy de miziriziry tsy mety manao le seni miziriziry tsy mety manao le fitondram-panjakana fa tsika efa mahafantatra fa zao tsika koa tsy membotra satria fantatsika hoe makaiza ny fironany voaka malagasy am'izao fotoana zao
ahoana ny fahasorena voaka malagasy, ahoana ny fahamakay ny voaka malagasy am'izao fotoana zao, fa fampitady eo kosa raha ohatra mieritreritra anao zavatratsy eo, efa mandeha moa zay zavatra eritreretinareo io, za de gagarina tahaky ninona tsy tahaky ninona mifanenjehana an'le fanjakan'Andriamantoa Rajaonary Mampianina, zay anaovantsika arahaba aloha zany satria toditsoa tandrazana filoha Rajaonary Mampianina tamin'ny sabotsy teo, tonga Soeto Madagasikara izy, ilaina ihany koa miatrika ny zava-misy eto an-toerana rehefa hanao politika, indrindra raha manana ambition, manao lecture manko à distance manahirana be, ka raha eto an-toerana mety hanova ny paysage politika sy mety ho rythme politika any am'izay antoko misy azy ireo zany, ataontsika tsetsatsetsatsyaritra zay. Fa gagako rehefa faraparana ny zara moto ny HVM tamin'ny fotoanandro fa fanenjehana tsy fakahitana, hangy vareo ia nahita le ministry ny aty tany tamin'ny heritaona, mahita n'ilay tompon'andraikitra samy hafa ao anatin'le fitondram-panjakana ary miara-dia am'le filohan'ny repoblika mihitsiny mame moto an'lehibe ny tanàna am'izao fotoana zao, fanga moto ihany de tsy mifanalavitra le izy, lokoina loko volomboasary, mame masomboly, zany efa endrika cadeau efa cadeau ane zany tapomaso tapomaso zany izy rino, ahafahana mikotikôty an'lehibe ny tanàna, fa reo no manana an'izay hoe fanakakezana avoaka. D'ailleurs rehefa mandeha 50 alina élection de proximité fiantso an'ny eny anivon'ny territorial, de misy cadeau mialomy fotoana ve zany, satria izay mitsy koa ngeny ny ambaran'ny texte rehefa miresaka corruption amina endrika cadeau, zany hoe fisaorana amin'ny zavatra natao ka tsy hanomezana vola dia titrana cadeau le izy, do mitapany andoherana de ty zany mahagaga amitsika ny be ny tanàna nefa mahazo an'le subvention ary maninona ny commune misy an'le FDL fa maninona n'zao zany moto zany, zany hoe ny fanjakana zany efa mandrotsaka vola eo fanampiana, efa nakary an'le fitondram-panjakana ny subvention any commune omena ny gouvernorat, ny fokotany natao avy telo eny ilay ina moa fotoana tambo-karamo fa tsy karamo tamin'ny teny chef-fokotany lasa 120 000 ariary io antanitsika efa nirotsaka anatin'ilay posinareo ve le vola, satria voambara zany fa hoe janvier de efa misitraka an'izay chef-fokotany manerina Madagasikara, miampy an'le arere rehetra teo aloha satria mbola manana arere ianareo any amin'ny fanjakana tsy voaloha arere zany ary ny arere ampitsara fanadina ka ity nge hoa le ato le iady zareo de tambatambazy le chef fokotany de omena moto le be ny tanàna ambaratsika efa misy subvention omen'ny fanjakana mba tsy commune Sozanina, mba tsy commune tsy mahavelo tena, mba tsy commune tsy afaka miasa no misy, de misy subvention, de misy koa ny FDL dinona mbola amezana moto ndray am'le be ny tanàna tovy an'le famezana moto an'le chef zapy, chef Cisco sisa akalizy ao anaty taona mpifidiarana mihitsy eny eny de zay le izy tena inona moa nanenjehanareo an'le fanjakana teo aloha zany am'le namezan'izy ireo moto, raha ohatra ka ame moto koa ianareo ridicule nge le izy ridicule, fa fantatra de zao tsy mahatoky tena le fanjakana kely le chanceny ahafahany verina ndray hibrigue ndray am'le deuxième mandat, troisième mandat plus transition, de zao ny ataony zay fomba rehetra ahafahana ampiseho, ahafahana miakapare, ahafahana manao visibilité, ahafahana manao travail na communication, ahafahana mampiasa ny contrepartie, redevabilité, de ataony daholo izy makany an'ilay cible fokotany sy be ny tanàna zany zao cible de zao naniva famindra le fanjakana bloqué izy any Toliary satria Toliary teo ny faharany rino
si de go sava antsiranina zany sy toliary antsiranina faritany misy any savasy diana nampanantenana tsy nisy tamin'ny vanilona nareo any koa zalahy mba mangalahonindra efa mba mibelaka e io nanaovan'olona nareo amin'ny vany mba tonga vasaina edy efa bloqué izy any aty atoliara moa zany de me mitombo tsy fakahitana ny kere ny insécurité ny tsy fanananasa ka na zay de zilona raha moa tsy manana infrastructure d'accueil an'izany toliara tsy afaka mandray le discipline koa toliara de inona nataondray zao manampitamby mahazangandray izy na inona resahana hoe nisy rano be nandalo tamin'ny mahazanga de mandady alomaro voay mandady any ambaty boeny miverimberina matetitetika eo mazinga olo tairony trengo hafahafa mifetsika reto olo reto vo omaly ianao tamin'ny heritaona de tavinareo oravana ny arabe lycée jerevony nahazo ao stadium ny stady ny terrain tennis maro be raha resaka mazangany resahantsika de anampytamindray misy fomba fiteny ao anaty Facebook hoe ohatra manao dinety le fanjakana izy moa no nitenitety hoe resaka gargotiste iada ny teny an'izay gargoty mizara ricantonné de miala an'le mizara ricantonné de mizara varivary ke zay veny everino plan social resahantsika zay rehefa aveo reny fa eto zany tsika 10 000 mailo ito le izy ito misaotra mifaly ohatra zao nge le ataon'le filohan'ny repoblika misy olona afaka anao an'izao fa tsy mifolohan'ny repoblika tompoko ndeha anao ohatran'izao fa tsy manana fomba tsony izy ahafahana manao visibilité ahafahana manao populisme de mitady izy de tsy ne eny ny lalovana moa zany nareo tamin'le cyclone teo sy ny rano be fa za tolorana ohatran'izao foana le vahoaka aza ampanginina mivavaray sotro le vahoaka aza any ny tamin'ny mpamboly vary ny hitondranao 20 kilao ana masom-boly na anaovanao boriboritra kely amina lafin'ny panneau solaire fa mba mahavarina ihany misy be ny tanàna afaka manao antony ala limite misy député ao misy stafy ao mahavarinana misy teram-ponina nge matetika mametra an'izao hoe sakafo mafana manao zo mafanapiny de ilahatra am'izany ve le président de république lasa ministry mponina tampoka teo ito zao ministry ny fahasalamana mahavarina ho a le izy ohatra ny hoe manao dineto izy izy ny ao anatin'ny Facebook zay de lasa mpizara vary ny ala tamin'le mpandobary i masera zao azo ny masera atao sy ny activité manodidina ao amin'ny fiangonana zany zao ao amin'ny katolika manao an'izany de tsy mety ve anao raha tsy anao mihitsy no miseho mba tianao hita hoe akaiky ny vahoaka ianao mba tianao hita hoe miasa ianao ina nge tsisy dikany iny vitany atoandro fotsiny iny lasinareo de vita iny voky le olona fa zao tsy mamaha le problème le vahoaka le izy eo foana ny problème le vahoaka ny tsy fananany sakafo tsy fananany vola tsy fananany asa tsy fahafahamitsabo tsy manana trano fonenana de anao zany mieritreritra an'le hoe plan social aizy ty plan gargoty plan dinety ay zany le zavatra ataon'le fanjakana ohatran'izay tsy hitanao mihitsy le izy hoe inona ary ty zavatra ty satria tsika rina ny teny teto hoe mieritreritsy tsika fa ny atao hoe plan social de zavatra angeza be efa nydikevitra nisy atelier be tao misy concertation nandeha tao misy forum nydikevitra an'izany tao de nisy résolution mivoaka de fantatra hoe reto ny enveloppe na me 500 millions de dollars amin'ny banque mondiale la ohatra de ahoana nanaovana plan social amin'io touché daholo ny district fa zao misy district iangarana satria nandalova cyclone potika fotodrafitrasa tao aminy indrindrandrindra resaka sekoly resaka fahasalamana de misy zavatra efa programme zany ay le plan social mizara ricantonné mizara vilany vary raivily
kinona mahasamy hafa nina ny tato am'tiako Madagasikara raha ny zara mbola tsara tarebe sakafo ara-pahasalamana amen'ny atokotiako Madagasikara tsy azo ampitovizana tsara tarebe vary mena tsara tare miampy ny tsara masomena zay tena feny de feny mihitsy ny otrikena ao anatiny ny ampy totokena isy formule fa tsy avoaka nay fa sao de angalatahaka eo koa reto aza tenenina aloha aza tenenina aloha le nataon'ny timina fakaizany nataontsika nefa ry fanjakana rina milahatra ny ataon'ny atokotiako Madagasikara afafa nge reto olo reto resantsika zay rehefa avy eo fa te hiverina any am'le fifidianana fotsiny aho hoe ny atao hoe fifidianana ho azany de ambarako amitsika avoaka ny amin'ny hoe mialoha mandritra ary ao arina zao zany tsika mialoha de vitao taterao miandraikitsika mialoha an'le fifidianana volonytsika hiatrika an'io tsy mitovy amin'ny olona miteny hoe aza empotra sy manaiky nanaovana fifidianana nefa any ambadiky ny tetikady ny zavatra afa fa itsika teny amiteny hoe volonytsika hiatrika fifidianana dikan'izay ny saitsika ray manontolo ny heritsika ray manontolo ny fitiavatsika ty Madagasikara ty ray manontolo principe tiako Madagasikara mihitsy zany atototsika ao anatin'izay ny effort rehetrarehetra de efa naseho atsika zany ny porofotsika fa sa miatrika an'izany tsika rina ary efa natao ihany ko zany tamin'ny fanentanana ny vahoaka sy ny mpikatroka atao anatin'ny atokotiako Madagasikara rina ka zay indrindra mantsy resaka fifidianana 13 sy 14 efa nytenenitsika teto rehefa manakaiky amin'ny fifidianana de ohatrany vadika anjery daholo ty olona rehetrarehetra ty rehefa manakaiky amin'ny fifidianana ohatrany lasa malemy fanahy daholo ty olona rehetrarehetra ty fa rehefa akaiky koa ny fifidianana dia me mitombo mipandrebireby me mitombo ny mpanjono satria mieritreritra mantsy ny sasany hoe azo jonoana le vahoaka malagasy satria efa difitra ny fahantrana efa 530 ny ray kilao amin'ny vary iny teneninay foana eto satria isamaraina de mijery an'io vidim-bary io satria vary moa zany ny tena hoe mamalagasy ny malagasy arivony kapoka amin'ny voanjobory omaly 2 ny kapoka ny voanjobory teny mahazo ndana makany 2 ny kapoka ny voanjobory teny mahazo ozana manafaniry 530 ny ray kilao amin'ny vary zany zany le tena hoe atrehan'le malagasy de ty zany le taona mpifidianana 13 sy 14 de ararotina izay hoe fahantrana sy fahasairana ndra malagasy zay hitondrana ny tisistisy ty do mitampany andoherany raha ohatra n'izy hoe tena fitiavana tena hoe fitsinjovana ny piraitanindrazana af zay fa tsy nandrakory ny vahoaka malagasy tompoko hatram'izay ianao tsy nanao an'izany fa tetika aza zay aresaka hoe mamirapiratra sy mataitaitra sy jirojiro daholo ny hita etsero fa rehefa tonga ny tao mpifidianana lasa mizara moto lasa nakarina ny antamin'ny tehan'ny sefokotany lasa manao masom-bola jerena kaiky mihitsy ny resaka sosialy fa inona natao hatram'izay fa tonga ny olona de mijery hoe 13 sy 14 tao mpifidianana de lasa anjery daholo ty rehetrarehetra ty lasa malemy paika daholo ty rehetrarehetra ty satria ninona oporofotsika misy le olona lasa anjely riny ade efa sary raitsika eo rehefa avy eo izay mihitsy satria mifaly eo le sary satria izay no everiny sasany fa hoe akana ny foniny malagasy ka reo malagasy reo hoe olo ny fo e ary tandremy tsara ny ambadibadika any misy mpandinika ny toetra ny malagasy ao ny mpanao politika fa ao kosa ny mandinika ny toetra ny malagasy hoe aiza ny faiblessen'ireo gasy reo averiny indre mpandeha aiza ny faiblessen'ireo gasy reo aiza ny manahirana an'ireo malagasy reo de ino no zoentsika tandremy tsara misy manao fandiniana momba an'izany manahoana ny toetra ny malagasy toetra malagasy de olo ny fo ny toetra malagasy dia hoe alao maty rapitso to zay maten'io ny toetrany malagasy dia ny eo aloha ny anio aloha fa ny oiteo ihany ny manaraka aiza ny faiblesse ny malagasy aiza ny tena hoe
mampareraka amin'ny malagasy jereo daholo zany rehetrarehetra zany ay reny zany ny tena jerevana raha te hazo amin'ny fony malagasy zany ianao de reny zany ny eritreritra ny sasany sy mety hoe etude any ambadimbadika rehetrarehetra any tsy izany tsony tompoko zao tsy izany zao ary teo zao tao lasora ny président Marc Ravalomanana ny teny hoe tandremy fa betsaka amin'ny mpandrebireby marina mihitsy zany be de be mihitsy amin'ny mpandrebireby am'izao satria efa manangasangalilay resaka fividianana atao daholo ty fandrebirebena olony ty hidirana daholo ty zavatra tsy tokony hidirany ty resaka sosialy any amin'ny resaka momba ny tanora any amin'ny fanatanjahantena hidirana daholo zay verina fa hoe apakatra ny hoe mampalaza zany ny atianytiako Madagasikara tsy mba ohatr' zany président Marc Ravalomanana tsy ohatr' zany mihitsy ary tsy aza ampitoviana mihitsy zay le izy samy hafa tanteraka ny aty amin'tiako Madagasikara atoko manana amin'ny maizy azy zany tsy vao zao zany vao nanao politika tompoko zany président Marc Ravalomanana zany efa voasedry zany inona ny tsy efa natrehan'izany olona zany sy ny fianakaviany sy ny atokony sy ny mombamomba azy rehetra efa voasedra ary nantalo zavatra maro fitsapana maro fa mataony olona miteny hoe vonjeo zay dada de misy dikan'izay fitenenana mivoaka avy any anatin'ny olona zany fa tsisy resaka mihitsy hoe kitaitaitra na ahoana hafa mihitsy zay hoe fitenenana mivoaka avy any am-po zay tena mijaly hoe be de be ny sarina lefa teto zay ny hoe tsy te andefety tsony le zazakely malagasy efa taolana amin'ny fonoditra so lazay ny sasany hoe photoshop re tsisy an'izany raha raha-pirenena tsy azo anaovana photoshop tsy azo atao zany fa any amin'ny faritra atsimo any be de be ny taolana amin'ny fonoditra amina remim-pianakaviana ary bebe sary dadabe mampalahelo mihitsy sakafo tsisy ny ankizy tsy mianatra de zao ve efa amin'ny firy izy teo amin'ny 9 novambra 2024 ny hoe fividianana araka ny tenen'ny seni aloha hatreto de zao ve ianao vao anentsika zao fa nga izy ty vitany hoe foa de tonga de midiny io vidim-bary io nga izy ty vitany hoe foa de vita io lalam-pirenena io marina ny tenen'ireo laratsiraka marina ny tenen'ireo laratsiraka ny amin'ny hoe tsy tokony isy lalam-pirenena feno lavaka zany eto Madagasikara satria misy vola fa le vola hoe ao fa tsy fantaratra hoe ahoana latsay lasa misy resaka jirama zany inona ary zany rehefa hity ny vola de io vola ampiasaina amin'ny tokony ampiasana azy fa tsy eo no miodikodiny eo dikany tsy faiza mitantana daholo zany rehetrarehetra zany mifantatra nyvoaka malagasy fotsiny raha somary resaka an'izay zany tsika araka ny tenindro laratsiraka de ny hoe lalam-pirenena eto Madagasikara tsy tokony isy lavaka zany satria efa misy vola atao am'izany isako mividy gazo any isako mividy lazany de efa misy ampahany amin'iny hoe ariko inona ary vao misy orana kely le qualité an'le lalina koa moa am'izany io moa zao hitatsika io resaka voemara ambilibe voemara io na de tamin'ny fotoana nitondran'ny président Hery Rajaonary Mampianina raha ny tena ny tena niketrika an'io tamin'ny voalohany de fitondrana am'izao moa le nitokana de efa nanina takonana mihitsy an'le tany aloha tany io resaka bypass io tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana io fa ngany am'izao miresaka an'io mihitsy fa na inona de hoe ny olona nahavite na ahoana ka raha mitentsika président Marc Ravalomanana olona efa voasedry zany miantso vonjy ny olona ary matoa izy any amin'ny président Marc Ravalomanana miantso vonjy de fantany tsara fa hoe io no afaka mamano problemany fa tsy ndeha atsampy amin'ny olona tsy fantatra ery izy zany tsy hoe fanaovana resabe na sao de eritreretin'ny sasany ray hoe resaka hoe fanatisme tsy fanatisme mihitsy zany fa tena zavatra mivoaka avy any anatin'le olona fa ny andraikitra kosa ho an'le olona zay miteny hoe vonjeo zay dada de ny soratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana ny manara-maso satria tsy hotody lay fandresena sy lay faniriana raha tsy mandray andraikitra ihany ko ny olom-pirenena rehefa tsy
te ahantra intsony rehefa hoe tsy te iaina ao anatina vary 500 ny ray kilao ndana misoratra anarana any amin'ny resym-pividianana de aza manaiky mihitsy fa hoe tsy maintsy ao any anara satria droit zay inona moa le tenenle fiteny anankiray zay hoe droit absolu moa any amin'ny zavatra hafa misy droit absolu any amin'ny resaka hoe faneho-kevitra sy ny sisa fa tia koa tena droit absolu mihitsy ty any amin'ny resaka lisym-pifidianany ity de zao zany de ohatrany lasa ohatrany hoe anjely daholy ohatrany malemipaika daholy etsery mamme an'zao ameo e fa zao koa ny tokony ao an-tsainy ny vahoaka malagasy reny zavatra omena sy anina rehetrarehetra reny tompoko de volanao ihany zay mila mazava zay satria nyvahoaka malagasy mandoa etraka fa avaizatolo moa zany zao ty vola rehetrarehetra ty de hoe mamme an'zao avaizatolo hoe mba asio fanazavana kely hoe azafady fa le olona le anomezana an'le izy fotsiny zany hoe mahafinaritra hoe taitaitra de mahazo azao zay nahazo azao nahazo fanomezana zao nahazo fanomezana zao fa tena hoe tsongoloy hatrany amin'ny foto mihitsy hoe avaiza ny fototra ny vola hatramin'ireny le fividianana farany teo reny hoe nisy kandida nahazo vola tamin'ny rosianina averinetona hoe rosianina iza vola tany am-paosin'ny Poutine manokana ave ohatrany sarotra ny inona an'izany vola tany amin'ny volam-panjakana rosianina ve tsy marina zany aiza koa nisy hoe fitondram-panjakana de anona kandida riserise am'le hoe volam-panjakana vola vahoaka rosianina ohatrany sarotra inona zany sa volan'ny oligarka ve reo mpanakarembe miparitaka manera zao tontolo zao mety azo inony zany sa Wagner ve sa inona Wagner ohatrany toa aty amin'ny resaka tafika ty nefa miditra ihany keo amin'ny fitrandrahana rena-kibony tany amin'ny firenena zay esany efa nazavaina teto sa ahoana dikan'izay zany de zao rehefa misy ny fizarazarana etsero de afaka jerena tsara hoe avaiza moa fototry reny avaiza daholy so de mangala tahaka indray ny amin'ny ataon'ny fiangonana ny an'ny fiangonana izy manana ny organisation manokana rehefa manao asa sosialy fa zao mantsy mahatonga atsika hiteny en'zany tao-pifidianana ny 3 sy 2 de lasa mipopotra daholy ty fanomezana sy anina rehetrarehetra ty de tsy maintsy mipetraka izay fanamariana izay karaha ohatra zany ny olona miteny hoe vonjeo zay dada vonjeo zay président Marc Ravalomanana misy dikan'izay ary le olona miteny an'izany ihany keo de mahafantatra ny tokony ataony raha ohatra ka mety manadinodino izy rehefa mety hoe manadinodino izy dia anjarantsika menakavy anjara miara-mononja takan'tony anjarany tiako Madagasikara no mampatsiahy fa hoe raha tianao zany no ivoaka amin'ny fandresena azo an'lay afanirinao ka hoe tena dadany ao président Marc Ravalomanana io dada tiana tenenina io dia mandana misoratra anarana ary arao maso ny resaka lisym-pifidianana manerana ny fokotany rehetrarehetra eto Madagasikara zany ny resaka tim aloha ty teneniny ty tiako Madagasikara dia mila mafisina miara-mihetsika daholy tsy fotoanany hoe varim-bariana ntsony zao tsy fotoanany hoe fampanontany any sy any hoe manahoana ny comtimary manahoana ny Tim Marianana tonga de mandray andraikitra any amin'ny fokotany rehetrarehetra any tonga de arao maso amin'ny atsipiriany aza manaiky mihitsy ary zay ny tokony ho izy rehefa tonga indray ny fotoam-pifidianana ilaina ny fisian'ny mpanaramaso isaky ny birao mpandatsaham-bato ny tim zany de tokony andrakotra ny birao fandatsaham-bato manerana ny Madagasikara raha misy varim-bariana tonga de akorodosy ary raha ivoaka kely indray itsika akoatra ny tim ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana rehetra ny pro Ravalomanana zay ilazana azy rehetrarehetra misy mantsy tsy ao anaty tim fa izy manohana ny président Marc Ravalomanana ary na tsy ao anatin'izay cadre zay raha fa hoe maha-olo-pirenena fotsiny fa tena resy lahatra fa président Marc Ravalomanana no mahatafavoaka an'io manoloana an'izao tena hoe fahoriana sy azo fijaliana lanjainy ny gazy zao de raisiny andraikitra amin'ny fanaraha-maso fa aza variana amin'ny resaka fotsiny
ty tsy vitany resabe ty a ty tsy vitany hoe mivorivory kely etsy de mivorivory etsy fivoriana ilaina tsy marina kosa aloha raha hoe tsy ilaina ny fivoriana ilaina ny fivoriana satria ny fivoriana no andaminan-drara fa le vokatry ny fivoriana de ilaina ihany koa manaraka an'izay mitaky asa izay fidinana ny rehetrarehetra any tiako Madagasikara no larana amin'izany satria atoko zay manana ny maizy azy atoko voasedra atoko manana mpitarika mendrika zay le teny malagasy zay eo ny hoe mahay a eo ny hoe mahatotosan'izao sy zao a fa le hoe mendrika misy mantsy a manampaizana fotsiny fa tsy mendrika mihitsy am'le toetrany am'le toetrany mahatonga azy tsy mendrika de ohatran' zay zany a ale fandeha n'lay raharaha zany satria fa zao hiazakazaka be io fotoana io teto zay ny teny tompoko fa mandeha zany io ny compte à rebours a marina aloha zany hoe mbola iteniny ACC any amin'ny gouvernement sinzia fa ny CENI aloha zany de fotsiny CENI hoe iny ary le izy inona le izy 9 novembre 2023 de vita eo zany fa le premier tour aza mieritreritra deuxième tour zany araka ny teniny faniry teo fa ny olona tsirairay zany dia manana ny andraikiny fa ny hoe ny ohatrany hoe ny zatra mipoerapoera moa zany sy ohatrany hoe misehoseho a etseroa tsy tokony ho taitra nyray tsika ty zao ohatra anankiray fotsiny ty moa zany miteny teo satria événement tamin'ny farany herinandro teo hoe tonga eto tandrazana ny président Hery Rajaonarimampianina tenanay moa zany ny tenanay manokana mbola tsy niaraba azy fa eto moa zany de miaraba azy miaraba ny président Hery Rajaonarimampianina tonga soamantsara eto an-tandrazana ray aman-dreny koa zany ary filoha teo alohany teto amin'ny repoblika ny Madagasikara fa talohan'izany anie ny président Hery Rajaonarimampianina nananandraikitra ihany koa tany amin'ny teteza mita tany de tsorony eto mihitsy fa ngaty sahirana ny fitondrana teteza mita tamin'ny fotoan'androny aloha raha tsy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ministry ny budget teo sahirana satria président Hery Rajaonarimampianina manampaizana momba ny resaka comptable resaka vola sy ny sisa de izy ny teo amin'ilay atoeran'ny ministra misahana finance zany resaka vola tamin'ny teteza mita zay fantatsika tsara ny teteza mita fa vampitoana sarotra teto amin'ny firenena satria ny tany ivelany tonga de nanakatona varavarana daholo iny zany mba tsezatseza tsy ahatra ihany Andriamatoa Ihany Rajoelina ny filohan'ny teteza mita tamin'izany de Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ministra ny sahana ny vola fa sahirana io fitondrana teteza mita io tamin'izany fotoana zany raha tsy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny teo amin'ny ministera amin'ny finance io satria firenena zay sokajin'ny olona hoe sans qualité SANS tany misehatrarezam-pirenena firenena natokan'ny olona monina no ny zava-nisy teto aika zany tsy maintsy tenena zany iny moa afanamariana fotsiny iny fa ny sasany mantsy ohatrany hoe mizesta be tsery hoe zao tsisy oatra sy ohatran'izany fa ny zavatra nisy dia tsy azo modina tsy hita hoe tena hoe navita lalana ohatran'izao sy ny sisa kangakoa ny olona tsy navita fa ny am'izao fotoana zao mantsy de hoe ezana takonana fotsiny le nataon'ny tany aloha tsisy navita n'zao tsy tao anatin'ny 90 taona tsy nisy navita an'zao tsy nisy navita an'zao ireo régime mifandimby tompoko navita daholo fa tsy tokony hoe tena hoe tenenina zavatra tsy tokony ho tenenina amin'ny malagasy nanomboka tany amin'ny Philbert Tsiranana président zany Didier Ratsiraka Zafy Albert Marc Ravalomanana Hery Rajaonarimampianina navita daholo zany samy mitondra ny anjara brikiny ka io de zao zany no izy hoe betsaka ny mpandrebibreby am'izao fotoana zao betsaka ny lasa anjely tapoka am'izao fotoana zao betsaka ny lasa malemy fanatapoka am'izao fotoana zao satria 2023 aka amin'ny folo le vahoaka fa le vahoaka malagasy efa tonga saina ny tatsaha efa tonga saina be de be ny tatsanakarina teto efa tonga saina zay tsy azo amidy am'zany sy azo lovanovana hoe fandrebirebeny zany tsony fefa fantatray ny tokony atao fantatray ny tokony ale ndondray ary namana fanidry satria efa ny député iny ary anoizatsika nisy satria efa ao moa zany député Géry Randremolaina voavidy de tsy havaradrano
iresaka ny etsika lehibe tamin'ny farany herinandro iny isika de ao ankeo ny député Ratsimbazaha Fialay avy etsy Atsimorano fanila bodirindrina ihany zany tsy mifanalavitra fa ny avaratra sy ny Atsimondrano dia mifanakaiky eo ampidirantsika ny député Jerenga mania de ny zava-misy aloha zany raha arak'izay fanazavany reny zay de hoe ny amin'ny fahatongavan-tsainy ity atsika ity zany de efa somary mipasipasiko tsika mipasipasoka fa ny zava-misy mako le izy mako sarotra be raha ohatra ka hoe zavatra tsy ny ainana tsy nisy ny foronona sy tantaraina amitsika fa ny zavatra iaina sy hita eny amin'ny fiarahamonina ndresana de mipasoka ny efa malama ihany tsika zany iny moa malama resana de zao tsy takona felona zany tenenina amitsika zany hoa 2,000 ny kapoka amin'ny voanjo bory de ty alefa ty faly mba ahafahan'ny député jery mandamina tsara de aleo aloha alefa ty lafin-javatra anankiray tya mba ho hita zany ohatra an'izao nge le fisondrotsy le fiainany tao anatin'izay nalefa any faly ihany le izy de ho alefa ny faly izy rehefa avy eo zany satria mbola mikadra kely amin'ny député jery faly fa le izy zany tena lay zava-misy mihitsy ny tena manosika atsika tsy maintsy manao fanovana ngeza be tsika aorinan'ty anatin'ty fifidianany ty ny anton'le fanovana resantsika zany de hoe raha isika no mbola mamela ny retolo reto mbola hitoetra ndray satria ny farafahabetsany efa zavatra vitany zao de mizara ry cantonné de manao gargoty de mizara ranon'ampango de mizara akondro ray alefasa aloha le sary ranon'ampango sy akondro faly zao zany ny ataon'ny filohan'ny repoblika zany eto amitsika ny ala tamin'ny ry cantonné atriny ty ampiseho fa akaiky mivoaka sy ny sisy misy mpandray anjary tompoko zao tsy voatery anao no isana zao andraikitra zao fa le izy zany de zao hoe le calcul zany miaraka an'le lobaka le chemise orange io zany zao de efa tsy marimarina mihitsy zao raha resaka tena hoe ty dress code le antoko ty le TGV de ity le loko anaovany ty zany hoe le frappe zany ao anatin'ny saina de efa hoe fifidianana ny anaty ny ao an-tsaiko ao le ataon'le le flou zany fa tsy problème zany satria ohatran'izao sisa zany ny zavatra vita fa aloha mba resahana amitsika hoe nanahoana le fiakatry le vidim-piainana tao anatin'lay 7,10 sy 2,000 3,20 sy 2,000 de ohatran'izao zany ny fiakatry le izy le flèche zany zay mba tiatsika io fampiresahana ihany satria ny zavatra ohatran'izao manko mba tokony ahatonga sainantsika ny amin'le hoe iza ty ve sy ny andraikitra raisiko anivon'ny fiarahamonina manoloana an'izao fiainana iainako zao de mbola atonina sy mety amiko hoe de anjaranao mandray fanapa-kevitra rehefa tonga fifidianana io le izy gisitra lava Madagasikara ero 3,000 ariary 2019 daholo ny atyakavy ny atakavalina 2023 de tafiakatra 4,750 ariary 2023 de fantatsika hoe ohatrinona zany 10 ariary zany ny fiakaran'ny euro dikan'izay be loatra lay fanondranana lay fanafarana ary nohony tsy fahaizana amin'ny fe zany ny resaka toe-karena sy ny teo anivon'ny tsenam-barotra zany anatin'ny sivelany de raha sapotika lay sandabola malagasy varraikilao 700 ariary tonga 3,000 ariary de am'izao tsika miresaka zao 400 sy 3,000 ariary kilao vary tsika rehefa miresaka tsy miresaka vary stoky tsy miresaka vary mora-panjakany zany tsy miresaka an'zany vary vokatra eto an-tanàna ny resantsika satria reny ny vary ara-pahasalamana reny ny vary tadiavon'ny malagasy 3,000 ny voasoratra tato fa efa 500 sy 3,000 izy am'izao fotoana zao lasantsy litatra ray 107,000 zao izy efa 700 sy 5,000 zany hoe ariary zato ny tsy mahenina 10 ariary resantsika eo gazoalina 500 sy 3,000 nanodidina ny 700 sy 3,000 izy teo aloha zao izy lasa 700 sy 4,000 na 5,000 ariary ariary zato tsy mahatonga azy am'izany frais bus 400 tafiakatra 900 de hevitra be tam'ty ny tamin'ny fantrandra tsika tonga de efa mandingana mihitsy any amin'ny ambaran'ny banque mondiale hoe tena ho 7,9 isanjato nareo raha tsy mitandrina
ny ato a de efa mahita 20 ny eneny vony fiarahamonina ny taratra am'izay ny banque mondiale misalasala eo anaty andraiky am 20 isanjato fa ny banque mondiale de efa mametraka an'le perspective économique hoe 9 isanjato io menakalitatra ray tam'retolo retony tonga teo 5 ariary raha alafo indrindra ny kasite fa zao izy ray alina ariary mahita mora raha mahita an'izany simenitra 5 sy 4 alina ariary misy latsaky zay ary satria ny simenitra moa araka le mahazatra atsika de misy an'le lovako de misy an'le orimbato de misy an'le manta fa misy ihany koa le simenitra hafa zany so de hoe dokam-barotra ny ataoko 4 alina ariary izy am'izao fotoana zao misy latsaka kelin'izay lafarinina ny lasaka ray 90 000 ariary 180 000 ariary izy am'izao fotoana zao tafiakatra 4 milliards de dollars ny trosa fitondram-panjakana zava-misy io resahana amitsika io de anjaratsika misaitsaina fa mbola rehetsahatsika zany efa tonga fotoana rehetra indray zany fa zay aloha ny amin'ny efa kaiketo député Géry Randremolaina miaraba député Géry ya fa le miaraba ny fanidry sy ny namana teknisiana ambadika ao a miaraba ihany koa ny solombavam-baoaka namana iala antsimbazafa sy efa tonga eto ihany koa ary indrindrandrindra miaraba ny vahoaka navakatrany rehetra tsy akanavaka indrindra ianareo zay tena hoe tonga maro teneny andebaipasy alasora tamin'ny asabotsy a de nangataka hoe mba ataovy kokoa zay député kokoa atsika rehetrarehetra zay tonga tamin'ny fotoana iny fa zatra nafinaritra be mihitsy a ary isorana ny rehetrarehetra zay efa tongavan'izay a de mangataka kokoa manokana ihany koa ry Philippe any asabotsy namena any a sy ny namana rehetrarehetra mangataka kokoa ihany ny avany talata ianareo rehetrarehetra eto avakadrano a de atao an'izay kokoa zay daholo eo ihany koa ny namana avany Dilambato rehetrarehetra any a mangataka kokoa nareo de amrary tontolo andro mahafinaritra ao atsika rehetrarehetra dia faly miaraba atsika rehetrarehetra zany ny tenako am'ty anio ty ya rehefa nresaka varatra député Géry Randremolaina de andao resantsika député Géry aloha ny ambiansa tamin'ny sabotsy teo efa nresaka ihany zahay teto ny amin'ny forme aloha zany ny fahatongavan'ny olona tonga marobe ny lahatenina ataon'ny Filao Marc Ravalomanana sady Filao nationaly atoko tim ny fietanatanam-pon'ny olona zany sy ny fasahiny hiatrika ny dingany lehibe ho am'ty taona ty hiatrika fifidianana ianao anisany hoe mpitarika ny distima solombavam-bahoaka navaradrany ihany koa mahafantatra ny zava-misy betsaka de zay angamba ny député Géry aloha tonga de hoe hiavin'ny adevitra avetrany ya misaotra anao namana faniry a raha ny zavatra nisy koa tomarina teny amin'ny andebaibasy teny a dia anisan'ny zavatra tena navarina ary atao hoe nampientam-po mihitsy no fahitana sy ndreo vahoaka marobe zay na eno fa hoe ho avy eny amin'ny andebaibasy président Ravalomanana de tena tonga satria tiana marina eto fa fiara-banatratro ny taona ny commune Lasora no programme nanaovana an'io hetsika io zany a de nanasan'ny président ny comité Lasora zany zay nitaketo am'be ny tanàna rehefa nandeha nefa ny atao hoe filazana an'ireo atao hoe base ny tiako Madagasikara tamin'ny commune iny a dia tsy nasakana an'ireo olona marobe ary tena isan'ny navarina mihitsy hoe tena ohatran'ireny olona andeha jery spectacle reny a le vahoaka amin'ny Lasora ary tsy vahoaka Lasora fotsiny fa manodidina rehetrarehetra tena nrohatra namonjy an'io toeran'io a amonjy amin'ny président Ravalomanana ary anisan'ny tenako moa tao ary nanatrika tao mihitsy a amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka navaradrano eo ihany koa hoe tena koa vao Lasora anatin'ny commune Lasora dia tena tsy maintsy ary nanatrika an'izany tena koa de tena teo no nahitako fa tena hoe mila ny président Ravalomanana ny vahoaka malagasy ary tena tsy voasakana tsony mihitsy le hoe fitiavan'le vahoaka malagasy amin'ny président Ravalomanana ary zay namana faniry anisan'ny nampieritreritra na mihitsy zay zavatra hoe satria ny tany Tuliara koa dia ohatr'ireny ny antsezy-javatra fa ny tany moa zany hoe nisy hetsika be mihitsy fa ny tatia Lasora indray a tena hoe tsy voasakana mihitsy reo olona eo tsy hamonjy ny toerana io tsy nisy aloha ny sakatsakana ary tsy fisy sakatsakana zay a no nareparisika ny olona mihitsy a namonjy an'ny président Ravalomanana de rehefa nanontaniana izy ireo a sy nyresadresaka tamin'ny tena de tena hoe zay député tena
tsisy afa-tsy président Ravalomanana ny olona afaka navitra n'ity fireneny ity ka nizy anizy anakana anay sy mbola andrebireby anay tsy ho am'izany ntsony izahay satria efa mafy loatra ny zavatra nentina nandritra ny 2009 nakaty iny moa fa nampotra ny namana teo le ny atao hoe vidim-piainana tamin'ny 2009 hatramintsika am'resaka zao a de tena hoe tena miakatra farak'izay ambony sy ambony de ambony a zany atao hoe tany fahantrana zany a eto Madagasikara raha nitako amin'ny hitantsika amin'ny sary io de tena mahatratra ny am'roa amby sivifolo isanjato mivoaka malagasy zany efa tratran'izay fahantrana zay ary amin'ity taona ity zany asanatriavina za tsy hanao hoe 7 fa mety ioatra ary fa zay aloha zavatra misy a de tena hoe tsy zaka amin'ny malagasy tsony zany fahantrana atao aminazy zany tsy zaka amin'ny malagasy tsony a ny zavatra misy a eto amin'ny tany sy ny firenena ka hitataratra amindeny ary marina voalazan'ny président Ravalomanana zay moa natao hoe tena sanatriavina mihitsy izy fa za ozy tena misy matoky fa zany deuxième tour zany tsy izy tsony satria efa fantany loatra ny fahorian'ny vahoaka malagasy a efa fantany loatra reo feo an'ireo olona zay tena miandrandra anazy a de zay no antony natonga anazy ny kabary mihitsy hoe zany deuxième tour zany mety tsy izy tsony zany ary tena raha fahitantsika ny zavany misy tsy isy zany zavatra zany io moa fa mivoaka le atao hoe date mpifidianana provisoire fa tsy fantatra fa miandry an'izay avoaka ny gouvernement fa raha zavatra misy zany a de fa allo iroso ny fifidianana de eo tsika mahita anazy a fa efa tsy levon'ny olona tsony raha zay ny zavatra azo ilazana anazy de mamela ianao namana faniry a satria ny zavatra natao teny lasoro iny de tena anisan'ny zavatra goavana ary atao hoe tokony hisoratsika nireo olona zay tao hoe nanomana eo ihany koa reo vahoaka marobe zay hoe namaly ny antso a na de eo ny etaetany sy ny tena hoe vony zay angatany amin'ny président Ravalomanana de miendrika hisorana daholo a indrindra ireo vahoaka marobe hisorana be deaibe nareo tamin'ny famalinan'ny antso a satria iny moa lefa tompona amy président hoe sika tokana fotsiny tsika de tonga sika toka amin'ny président tonga maro be tsika rehetrarehetra zavatra mahafinaritra be zany satria ny bazin'ny timina sy ny atokotiko Madagasikara ihany koa de tena manaraka discipline ary anisan'ny nahafinaritra ny filaminana ihany koa na teny an-dalana teny amin'ny arabe na ny tao anatiny a de nanaika zay atao hoe fandaminana sy fandarana zay natao tao a reo vahoaka marobe reo de isorana tsika rehetrarehetra vahoaka ny lasoratsakanavana raha sy manodidina eo ihany koa nareo zay tonga marobe nanotrona vahiny nasaina maro a misy ihany koa raha vahiny avy any faritra na manafaniry tonga tao a anisan'ny nandray fitenenana ihany koa de anisan'ny zavatra mahafinaritra le atao hoe fiaonana sy fifanotronana ohatran'ireny a hitantsika amin'ny sary zao a reny zany natao hoe vahoaka namana avy any faritra ihany koa na matevon-dahaka natao a ary tsara ny ahitantsika zavatra ohatr' zao hoe na eto avaradrano raha misy zavatra atao a na eto Antananarivo a de namana avy any faritra zay eritreretin'ny olona hoe président Ravalomanana tsy tiany olona avy any faritra na hoe makalalolona avy any faritra tena diso tanteraka zany zavatra zany a de zao hitantsika amin'ny sary zao a toy ny olona avy any faritra tonga ihany koa nanatevon-dahana zay atao hoe fionana tamin'ny vahoaka ny lasora fionana tamin'ny vahoaka navaradrano a ary azo lazaina mihitsy hoe maro ihany koa reo namana avy any ivelan'ny Antananarivo a any amin'ny faritra zany tonga to zao avy any Ambatondrazaka sady nanararoatra ny rabatratro ny taona président Ravalomanana mitondra gisa no nanatevon-dahana ihany koa le atao hoe fionana tamin'izay fiara-panatratra ny taona zay de iny moa zany nefa nararoto amin'ny président ihany koa nanaovan'ny fanambarana ihany koa amin'ny resaka CNI efa niresahany namana teo ihany angamba zay raha diso a de zany rehetrarehetra zany namana faniry a no isoratsika reo be ny tanànany lasora sy ny ekipa zay atao hoe anisan'ny mikarakara ihany koa eo ihany koa reo solom-bavam-bahoaka nanampy tao a ary ialana tsiny fa mety misy manontany tena hoe fa naninona ny solom-bavam-bahoaka avaradrany ihany tao fa tsara mihitsy a no iresahany eo tereo solom-bavam-bahoaka namana koa dia efa nanana programany nanao fiara-banatratra ny taona tany amin'ny distrika misy azy tany a tao no nanana andraikitra hafa ihany koa teo daholo zany no famafao daholo zavatra rehetrarehetra zany hoe ny azo lazaina zany nofanotona tamin'io daty anankiray io a no nietsika nataony namana solom-bavam-bahoaka sasany tany amin'ny distrika misy anazy ary na teo alasorty ary de mbola nisy koa tany amin'ny commune akady kely ilafy a
zay avy namonjy an'io moa ny tenako de avao de namonjy an'izay ihany koa reto zao ny be ny tanàna sy ny ekipa misy ekipa Tsimondrano a tonga nanotrona tato tanorana Tsimondrano reo miaraka amin'ny be ny tanàna Masoa reo a 4e, 3e Manjakandriana tao daholo satria mahafinaritra le fianotrona na indrindra amin'ny hoe fiarabana tratron'ny taona zany de mba fampirarisoa fa na izany naty zany a tsy maintsy jerena foana hoe ahoana marina ny raharam-pirenena sy ny atrehantsika ny 2023 satria ty 2023 ty de taona ny fifidianana ary zay hoe taona fifidianana zay a de tena hoe mila miomana am'izay hoe iatrehana fifidianana zay a mila miomana ihany koa amin'ny hoe rehefa azonao fahefana de ny fomba hitondrana Madagasikara zay zany tena hoe anisan'ny zava-dehibe namana fanidy a raha ny zavatra nisy tao avakatra am'tao de makasitraka ny retraretra zay tsy vitako fisaorana de misaotra ho an'ny retraretra fa tena nafinaritra ny fiarahantsika tamin'ny asabotsy a nafinaritra ny fanotronana nafinaritra ihany koa ny kabary neto amin'ny président Ravalomanana sy ny fanambarana natao tao a fa de reny zavatra nataotsy androany tamin'ny sabotsy reny a de lesona ho an'ny retraretra ary indrindrandrindra ihany koa hoe tena hoe afatra ampitaina amintsika vahoaka malagasy a ary amaranako anazy gamba de ny hoe tena mbola mila misoratra anarana tsika retraretra satria mbola mitatra tany amin'ny farany volana Mea ny fisoratana anarana anatin'ny lisy-pifidianana de manentana tsika vahoaka malagasy tsy ny tiako Madagasikara ihany fa reo vahoaka malagasy zay tena hoe olo-pirenena tsotra na ao anatina toko izy a na anatina fikambanana izy a manentana tsika retraretra fa tena mila mifidy tsika ry vahoaka malagasy a satria tena ilaina ny fifidianana mba hahazaolontsika filoham-pirenena zay hoe tena safidy mivoaka malagasy a sy filoham-pirenena zay tena hiatrehantsika fa tena hoe hitondra n'ity firenena malagasy ity amin'ny tena hoe fiadana ny vahoaka sy ialany vahoaka amin'izao fahantrana zay tena mangitsikitsika izao fa de tena mirary soatsika retraretra ary manatitra zay fisaorana zay ny tena koa tamin'iny asabotsy iny namana faniry. Eny ary fanambarany député Géry teo ihany amin'ny hoe nisy namana ivelan'ny commune Lasora na avaradrana tonga tena toerana de rehefa ohatran'ireo moa zany de omembonahatra avokoa zany reo everina fa lavidavitra de tonga na reo hoe isy fiaonana de ho avy eo ny folomarika Ravalomanana de tonga tena toerana de nisy fandraisam-pitenena menoantsika vetivety zay de miverina amin'ny député Géry tsika. Miandrandra sy manantena ny filomarika Ravalomanana izahay avy any amin'ny faritra ny fahaizany sy ny vokatra tsara azo tamin'ny fitoam-pitondrany ny firenena nandritra ny fitoana ny tantanany any Madagasikara no antony izany. Tena zava-dehibe ho anay ny solon-tena avy any amin'ny faritra Betsiboka ity feonantsika androany ity taorina nanoloran'ny seni ny tety andro mikasika ny fifidianana ny filohan'ny repoblika dia liny izahay atao amin'ny antoko timma nandre ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra timma teo ary mino izahay fa faly ihany koa ireo rehetra mitovy fijery aminay ary miandrandra fiovana koa dia miandro ny toromarika izahay amin'izay asa manandraikitra ho sahanay zosy adidiny mifidy miandrandra fiovana ny vahoaka ko voniny izahay hijoro ampivondrona ny bazy ary anentana ny olona rehetra indrindra ny tanora sy ny vehivavy handray andraikitra sy ampanjaka ny fahamarinana. Voaray président ny toromarika ao anatina ny tokontsika tsy amerina ny reny tsony izahay ho inona daholo reny fa voarainay reny ampitanay amin'ny mpikambana sy ny mpikatroka manerana ny faritany Toliara sy ny faritra rehetra iny toromarika zay noraintsika teo iny ary ny fanambarana zay natao teo nangatahanay a dia mba tsy hijanona ho taratasy fotsiny iny mangataka manao ny birao politika mba tena ho tanterahana ary tena hiadina mafy tokoa mba azahoantsika fandresena. Tsy ho lava resaka aho fa diany manentana tsika mandrakariva hisoratra anarana raha mbola misy zay fotoana satria mbola tsy ampy ny liste électorale manentana ny namana isan-karazany any amin'ny bazy any satria tsisy dikany tolona ataotsika raha tsika iaby zao tsy anatin'ny liste électorale sady tsy mifidy. Zereo ny liste amin'ny fifidianana ny anaranao any amin'ny fokotany zay ny maha-olombelona antsika zay ny maha-olo antsika adidinao zany adidy za manao ny adidika anao manodidinao sy sahirany tsika zay ny problème atsika eto Madagasikara mametraka adidy amin'olo fa sy mandray adidy tegna tompony andraiky sika
ara-velomana ny velomansika miankina amin'ny fitondrana ka izay fandraisana sika amin'ny fiainasika zay mitaky fandraisana ndraiky zany tsirairay mahantra zay tanora président tena mahantra betsaka ny tsy anasa betsaka ihany koa ny manana nofinofy fa saingy tsy tateraka ny nofinofy noho ny fahantrana ray aman-dreny dia tsy tateraka ny nofinofy hany ka lasa manao asa tsy de manjary asa tsy de eritreretinay ho atao no ataonay fa ankehitriny président dia mananteny zahay fa rehefa tonga eo anao président dia ho tateraka ny nofinofiny tanora ho tateraka ny nofinofy malagasy ary handrosy Madagasikara président. mazava kosa ny afatra napetraka ny solotena ny tanora izay nandray fitenenany nandritra ity fotoana ity. Mila mifanentana ny tanora ijery ny anarany ao anatin'ny listra ary ijery tsara ny olona afaka navitra marina ity firenena ity. Andeha isika nangana firenena vanina ary olo-pirenena vonina isika mahalala mahay ary mahavita. Inona ny tokony ataontsika ho samijoro sika amin'ny maha-olo-pirenenantsika ho feno firaisan-kina ho feno fanantenana ary hiezaka iova entany ny olona rehetra izay ao anaty lisitra mifidy mba hifidy ao anatin'ny saina mahitsy anao ny marina mandrakariva. Ho an'ireo rehetra izay mbola tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana dia entany ihany koa izy rehetra mba handray ny maha-olo-pirenena azy. Tsy anjara ampitondra irery ihany manavitra ny Madagasikara fa anjara antsika rehetra malagasy ny ahafahantsika manavitra ny Madagasikara. Dia tadidrio fa rehefa manao ny marina sy manao ny tsara tsika dia mandroso ny Madagasikara ho lovany ny taranakitsika. Ity ny teny farany dia ny hoe ny tonga miaraka no fanombohany fa ny miasa miaraka no fahombiazana. Fahavononana tanteraka no tazana ho an'ny rehetra nandritra ity fotoana ity. Endrika mirana feno fanantenana fa mbola afaka anangana firenena vanona indray ny malagasy. Député Thierry, iny izy iny efa nenotsika teo zany ny Filomarka Ravalomanana ny toromarika ny bureau politique moa zany a dia ho alefatsika amin'ny lalana iny ihany fa nisy vahiny ihany koa ny fanotrana tamin'ny andro teny avaradrano teny tsara naovana teny fohy angamba alohan'ny hidirantsika zavatra fa dia avy antsika mivelinany ny député Alain Ratsimbazafy. Ya reny atao hoe fahatonganany vahiny ary reny vahiny moa dia nandray fitenenana mihitsy teo satria misy afatra nampitain'ny président Ravalomanana ary indrindraindrindra hoe hoentin'izy ireo any amin'ny toerana izay neviny ihany koa izay afatra izay ho ampiarina araka ny tenen'ny namana anankiray avy any Tuliara teo moa dia ny hoe tsy hijanona taratasy fotsiny ny fitakiana natao izy zany fa tena hoe ho ampiarina ary ho tanterahana mihitsy dia reny afatra ireny zany ahafahantsika manatanteraka an'ireny dia tena hoe hoentina midina any amin'ny vahoaka eny fotony ary hoentina ihany koa eny amin'izay tompony andraiky mpanjakana rehetrarehetra izay tena hoe tokony hiatefan'izy ireny. Dia zany afatra nampitaina rehetrarehetra zany tsy ho ana-Tananarivo na ho an'ny Lasora na ho an'ny Avaradrano fotsiny fa tena afatra ho an'ny Madagasikara ny fanentanana, afatra ho an'ny Madagasikara ihany koa ny atao hoe afatra nampitaina. Dia amin'ny fanatanterahana anazy moa zany dia miandry ny amin'ny fotoana zay hoe tokony hatanteraka an'ireny zavatra ireny fa dia mino matoka namana faniry fa tsy ho nofinofy tsony ny zavatra ataontsika fa tena ho tanteraka araky le fangatantsika sy ho tanteraka araky ny etaeta amin'ny vahoaka malagasy zany ho afaka amin'izao fahantrana zao ary ny 2024 raha fa mba asambarana man'ny vahoaka malagasy amin'izay ny iainana atao amin'ity firenena ity. Eny ary amarantsika député Thierry efa vonivonino ko député Alain Ratsimbazafy miazakazaka mafy ny filohan'ny République miseho hoe tsy miseho ero manao aso social le plan social moa zany tsy hita mihitsy amaritana an'le izy ohatrany ahoana moa samy manana plan social io zany ohatrany hoe le mizarazara sakafo any masaka zay zany ataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao isan-kerinandro sady manao an'le terrain politique zany efa akaiky ny fifidianana hoy izy rena zay lasa tsara fanahy be mihitsiny akaiky ny fifidianana député Thierry tena marana azy tsika mikaikaiky ara-social ny vahoaka malagasy.
malagasy am'izao fotoa zao marina tena hoe miandrandra zavatra betsaka ho an'ny antokotiky Madagasikara sy président Marc Ravalomanana ny rehetra ny avy any amin'ny faritra zay menareo lanja tamin'iny fiaonana tamin'ny sabotsy iny fa mino député Jerry fa solombavamboaka Madagasikara mandehandeha koa ianao mahita ny zava-misy rehetra mba manakambara ihany amin'ity resaka sosialy ity satria ohatrany tsy mitovy le sosialy zay iainana le sosialy hoe mandalondalo kely tserana fotsiny akana sary ho an'ny sasany fa le sosialy tena raikitra le nyresantsika teo tena mikaikaika mafy be am'izao fotoana zao tena mbola tsisy vahaolana isika nefa tena hoe miandrandra an'izay vahaolana hoentiny antokotiky Madagasikara zay mivoaka zay le nytenaiko teo na manafaniry hoe mila fiomanana mitondra firenena ary tsika manao zavatra ohatran'ireny taritin'ny président Ravalomanana dia mbola tsy tonga eo amin'ny fitondrana de efa miomana amin'ny ahoana ny fomba hitondrana an'le firenena ahoana ny fomba navotana an'le firenena ahoana ny fijerevana sosialim-bahoaka sy ny rehetrarehetra efa mipetrapetraka alohany andraisanao amin'ny fitondrana zany de zay no antony mahatonga ny zavatra ohatran'izao hoe tsy vokatry le tsy fiomanana de lasany amin'le zavatra tsy filan'le vahoaka no mandeha le zavatra satria no fanamboarana ny filoham-pirenena tany Antsinanana tany de hoe ajanona daholo ny foto-drafitrasa fa tena hiroso any amin'ny resaka sosial tsy le sosialy hoe vary ray vilindray mihinana ngeny de ndava vahoaka fitondram-panjakana tsy le hoe menao sakafo matsirika antonesy poulet dessert izy na poulet rôti izy zay de tsy hoe zay de davo ny faninazy tena hoe le fiveloman'le olona le ino moa zany le sempiarina mihitsy zany no tena ilain'ny vahoaka amin'le resaka sosial afaka pinao zay amin'ny lafiny rehetrarehetra ny resaka ohatra hoe mba tokony hojerenao reny vidin'entana miakatra reny efa miakatra be tsy zakan'le vahoaka le olona efa tsy anasa le entana nefa mbola miakatra miopapo amin'ny vidiny de tokony mamorona asa ny fitondram-panjakana mijery ny tontolo ambanivohitra ny fitondram-panjakana ny resaka fambolena sy fompiana raha anao sosial zanyko de tena hoe misy fanoharana hoe raha ohatra ianao ka hanampy olona de hoarina amin'ny resaka hoe fanjonoana misy dobo feno trondro de tsy trondro menao an'le olona fa fitana fahamanjono de rehefa manana fitana le olona tsy angataka trondrotsoa fa izy mihitsy ny lasa mandeha manjono de mahazo trondro izy de tsy mangataka le trondro fa raha trondro nomenao anazy nefa izy tsy afaka amin'ny tsisy fitana anjonoana tsy maintsy angataka trondro amin'le olona foana zany izy satria izy tsy afaka hoe hiroboka ao akan'le trondro nefa ny rano lalina so ohatran'izany ka tsy le fitondrana mihitsy no manavaka an'le hoe filan'le vahoaka sy ny eritreritry ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra atao zany de zay loha le tiako tenenina teo hoe tsy fizarana hanina etsero zavatra ilain'ny filan'ny vahoaka fa tena hoe ny asa omenao anazy sy ny atao hoe afanomezanao fivelomana ahafaha mamelona ny ankolany ahafaha mamelona ny vandeamanjanany eny ary député Jerry mino fa tsy maintsy ampitana eto indray ny programme manaraka fa faradrano tsy lany etsika farany tena marana antsika azy mety manana tena anamafisana an'le antso foana ianao amin'le resaka fanetanana an'le mpifidy satria tena ho ataontsika asa mihitsy ny fanetanana ny vahoaka io isoratra anarana aloha ary tsy eritreritra deuxième tour fa tour voalohany ihany sady amarana asika député tena marina zany na manafaniry ary distima moa zany zao de efa misy calendrier mihidina foana any amin'ny commune eny amin'ny fokotany ary zay asan'ny distima manao descente zay tsy mijanona tsony zay raha tsy efa any akaikikaikiny hoe misy programme hafa am'izay any amin'ny pré-campagne sy ny rehetra vao miova indray fa am'izao zany de manentana ny olona iny nivon'ny fokotany iny nivon'ny commune rehetrarehetra eny ny asan'ny distima sy ireo mpitiambana fokotima sy ny comitima rehetrarehetra any am'izay toerana idinana any zany de manao zay fanetanana ny atao hoe mpikatroka sy ny olom-pirenena tsirairay am'izay fisoratana anarana anatin'le isym-pifitianana zay de be deaibe moa message azoko hoe rovina ny atya sabotsyname na ny atya kadikely ny atya varatra ty député mba mila président zay mba tokony ohatr zao zay fa ho avy amin'ny fotoana mampety anazy fa aza manahy tsika eto avaradrano fa misy fotoana tsy maintsy atongavan'ny président any amin'iny avaradrano indray fa aza manahy tsika fa mbola eo mpanomanana ny zavatra tokony atao sy eo ampijerevana ihany koa zay zavatra tokony ahafahantsika manantanteraka an'izay zavatra rehefa de zay sy zay ny amana atao hoe anjara-pitenenako moa satria voafetra ihany ny ahafahan'ny tena miresaka sy manao fandarana eto fa de
alefany aminao namana fanirana mba ny fitenenana fa de ny tenako dia miraro soa ny vahoaka navakadrano miraro soa ihany koa mandram-piona mandram-pitafa amin'ny vahoaka malagasy rehetra namana député Alain koa honorable Alain fa tonga takaiky ato fa de ho avy amintsika ihany koa izy ry vahoaka Natsimon-drano fa de zay ngamba aloha ny anjara fitenenako fa de mandram-piona mandram-pitafa indray ho antsika rehetra zay manjoy izao fandarana miara-manonjy izao tompoko. Iny ary omena lalana ny solombamboaka ny Madagasikara zay rerandre mbolaina ivadika ao amin'ny député Alain Ratsimazafy isika de iresaka lafinjavatra le fifidianana ny resahantsika sy manodidina rehetra satria samy miezaka ny mametraka mipakadiny io ny antsika aloha de tsotra ny fanomezana andraikitra ny olo-pirenena fanomezana adidy moa zany sosy adidy ny olo-pirenena hiatrika ny fifidianana ary anomana zay fifidianana zay mandrakariva de nyresaka foana ny pitsipitsiny hoe betsaka reo fandaminana tsy maintsy atao atongavana fifidianana de ho resahako zay miaraka amin'ny député Alain Ratsimazafy fa etony aloha tonga de miaraba ny député Alain Ratsimazafy sika zay miara-dalana amintsika indray eto amin'ity fandaharan'ity député Alain Ratsimazafy sy ny zavatra azony ambara satria resaka lafinjavatra afitsika ty resaka fifidianana ty efa ndresana teo fa ho resahantsika le izy hoe inona reo pitsipitsony tsara ho fantatra iomanana zay ny tenenina hoe tsy vita mora izy ty fa tena iresaka tsika mba hamerina tantara tsika hamerina tsya miaraba député. Ya faly miarabanao namana faniry ary mananitra ihany koa ny araba ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity isorana manokana reo efa nandray anjara tamin'ny maraina andrina rabe mananjara ny solombavamboaka jererandrembolaina tsika mirahalahy moa zany de ifampitafeto manitra ny minitra vitsivitsy de kopatanana ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana amin'ity anio ty indrindra tsika vahoaka atao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Iny ary ny fifidianana resahantsika eto iverenantsika amin'izay le izy député Alain Ratsimazafy satria hatram'izay de niresaka foantsika ny amina hoe ohatran'izao na atao hoe fifidianana tsy moramora zany ny anomanana an'io de mbola aty amin'ny volana febroary tsika mbola miantso foana ny fahatongavan-tsaina n'le CENI efa mametraka an'ilay resaka cadre radio concertation moa zany antokotiko Madagasikara fa mbola betsaka koa ny zavatra azo arindra sy azo alamina député Alain Ratsimazafy de zay ny antony antsotsika ohatran'izao no karazana chronogramme zany na hoe fandaminana fotoana ny tokony mbola hiatrehana ny fifidianana ho avy eo ka tokony ampiazakazaka ny CENI somary maizina mola izy faly zany fa vakiko atao amin'ny côtéako ato zay azoko vakina zany ny antony matsoka atsika andefa an'ity zany de mba ho voarainy rehetra le izy ho voarainy vahoakany amin'ny hoe misy fandaminan-javatra samy hafa tokony ho fantatra zany ao anatin'izany ohatra satria raha mijery an'ity tsika zany député Alain Ratsimazafy fifidianana tamin'ny 2018 ty de tany amin'ny volana jona zany taoriana letsika nataon'ny solombamboaka no misy zany ny fahamoahana an'ity resaka chronogramme ty zany na reo fandrindrana zany ny endrikendriky ny tetoandro samy hafa de jerevo tsara nge hoe inona no mbola miandry iatrehany any fifidianana ho avy de hitantsika ao anatin'izany zao tsy maintsy isy ny publication na décret zay manao ny convocation des électeurs io efa nyresahantsika tamin'ny fifidianana tamin'ny fandarana mialatsiny ho an'izay mpanaraka satria isika mpanaraka ny fandarana de maharaka tsara mihitsiny ny zavatra resahantsika eto amin'ity fandarana ity de mampianatra manazava ary mizary zay hoe tsy maintsy misy convocation des électeurs ity fifidianana ity zany dia fifidianana zay nitaterahana tany amin'ny fahafitony volana novembre tanoana sy ataoko hoe tany fa 7 volana desambra ve fa tanoany tany amin'ny taona 2024 de jerevo tsara ny convocation des électeurs fa taty amin'ny volana jona 2024 niaraka zany am'lay décret ny période zany hoe ny fomba fametrahana n'lay antota taratasy filatsahako fidina sy modèle zany zay nambarany teo anivon'ny CENI mazava ho azy miaraka amin'ny fitondram-panjakana mandamina an'izay
de midina tsikelikely koa tsika zany a de tsy maintsy misy koa ny décret raisina zany milaza ny montant de la participation des candidats à l'impression de bulletin unique de vote zany hoe tsy maintsy misy didi-panjakana zay le fandresahana tamitsika teto hoe be da be ny taratasy raisina andraikitra tena tokony ataon'ny fitondram-panjakana zany miaraka ny seni ihany ko fa tsy hoe fifidianana de fifidianana fotsiny mbola miandro zany zany hoe mbola tsy maintsy isy didi-panjakana mamaritra am'izay a resaka fandraisana anjara amin'ny vola ho an'ny candidat io le caution io zany de mbola mandeha ihany ko zany ny andrasana de ny décret ihany ko na ny didi-panjakana zany mametra ny modely ny karapifidianana zany mbola asa miandry daholo raha resaka itony seni itony ny décret ihany ko zany milazalaza zany ny endrikendriky ny badja zay a ampiasaina amin'ny élection présidentielle de raha miresaka badja atsika misy ny mpanaramaso misy ny délégué misy ny natokana ho an'ny candidat misy ho andreo eo anivon'ny seni sisia sisisa de akoatran'izay ihany ko de mbola misy ihany ko reo acte réglementaire rehetrarehetra zany a amin'ny taisy modalité ny affiche électorale mila taratasy andraisana an'izany tompoko amoana an'izany de ny publication décret zay a tokony atao condition d'application ozy izy a certaines dispositions de la loi organique 2018-008 mikasika indrindra ny fifidianana sy ny référendum zany reo fepetra samihafa zany am'ireo a karazana décret d'application zany a zay a makasika ny fifidianana zany ane atao hoe fifidianana tonga hatrany amin'ny resaka modalité ny organisation fifidianana zay tsara manamarika élection anticipée iny tamy 2018 iny le nangatahany ary madata amin'ny fotoanandro 2016-2017 hoe mangataka élection présidentielle anticipée de tena tratran'zareo ny tanjony de lasa élection présidentielle anticipée iny tamy 2018 iny de mbola ao anatin'izay ko amin'ny antota taratasy samihafa de zao ny fixation ny liste sy ny emplacement ny bureau de vote zany mbola didy amanandraikitra tsy maintsy mbola ivoaka ary manery atsika hoe mila dinihany seni miaraka amin'ny acteur politique satria betsaka ny zavatra tsy maintsy ho dinihana de ny dépôt ny dossier mo ny candidature tenivon'ny ACC de nisokatra tam'izany fotoanany zany voalohany volana aogostra 2018 député Alain Tsimazava dikan'izay raha manao compte à rebours tsika zany mijery hoe 9 novembre ny premier tour ny scrutin présidentiel zany am'ty azoazontsika antoka fa any amin'ny voalohany volana aogostra na faraparany volana jolay ihany zany no mety dépôt ny dossier ny candidature eny anivon'ny ACC ity oa tamy 2018 7 novembre ny élection tam'zany fotoanandro zany premier tour de mandeha ihany tsika tsy maintsy mbola misy ihany ko zany ny karazana production sy conditionnement na imprimé ordinaire na document na imprimé zany hanaovana formation aty amin'ny volana aogostra zany rehetrarehetra zany de misy ihany ko ny imprimé ana liste électorale sy ny carte d'électeur aty amin'ny septembre satria zany tena esana zany maza ny ty asan'le seni ity a de misy ny invitation na candidat désigné ozy izy a zany hoe manendry ny solotenany isanisa zany a eo anivondreo a formation non permanente ny seni zany amin'ny ambara tonga samihafa zany tsy maintsy misy solotena ny candidat aty amin'ny volana aogostra daholo zany a no mitranga de misy ihany ko ny nomination na membre formation non permanente ny seni ihany ko mbola mito zany fa ity moa zany a invitation na candidat désigné manomboka manasy izy zany dia mito zany zay nomination zay avy any am'le candidat dia aveo a misy ny tirage au sort numéro ozy izy d'ordre des candidats sur le bulletin unique et panneau d'affichage any amin'ny volana septembre anoany no fanatanterahana zany de mamaraparana moa zany a ny resaka production sy ny conditionnement na livraison na spécimen na ny bulletin unique zany zay makany amin'le candidat tsy mbola miresaka tsika fampelezakevitra tsy mbola atao anaton'tony député Alain Tsimazava ny taratasy maro samihafa iantso ny diaspora ifidy iantso ny fofonja ifidy
mbola mitady ay zany ny resaka acte réglementaire ny texte inona en vertu na inona ny texte ny resana an'zany zay ny anindritsika n'le CENI anao cadre de concertation fa so manaonao foana tsy maintsy mbola ifampiresahany an'ny audit liste électorale nangatahany tim ahoany lojika io logiciel ampiasainareo io mila atao audit faobe io mitandretrarehetra mety ilazynareo fa efa natao zany fa rehefa inserena liste électorale mila anaovana démonstration zany mila projection ngezabe zany petsaka ny zavatra tokony fampiresahana teny itakitsika n'le cadre de concertation député alaira tsy mazavy satria fananitsika navoaka iny chronogramme iny ahafahana mandinika lavitra zany ho aminao avy misaotra anao faniry satria dia tsy mifanalavitra tokoa raha le daty izay atao hoe proposition nentin'ny CENI sy ny daty mpifidianana tamin'ny taona 2024 ary ampy afahantsika zany mijery akapobeny hoe inona ny zavatra tokony efa iseho amin'izao fotoan'izao sy mifanaraka amin'ireo adidy sy andraikitra ny CENI manoloana n'zany fifidianana izany fa ny tiako marihana namana faniry de le hoe mahakasika an'le lalam-pifidianana araky ny fanambaranao teo de hoe manana eritreritra ny fitondram-panjakana ny ampandray anjara n'ireo sokajin'olona samihafa anisan'izany ny diaspora sy ny olona eny amin'ny fonja zay atao hoe mbola tsy nahazo ny sazony zany ka mbola manana an'le antsoina hoe zofeno amin'ny maha olom-pirenena afaka maneho ny safidy amin'ny androm-pifidianana ka raha iroso amin'izany ny fanjakana tsy maintsy misy fanavozana aloha mahakasika ny lalàna amin'ny feny fifidianana ary io no antitra teritsika amin'izao fotoan'izao ny hoe zany fanovana ny lalàna mifeny fifidianana zany dia tsy maintsy mandalo amin'ny androm-panjakana ny anisan'izany ny hoe ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona ahoana ny vanim-potoana ahafahantsika manao an'izay satria raha ny fivoriana ara-potoana aloha zany ny solombavam-bahoaka dia amin'ny volana meo avy zao na manafaniry no miditra amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany atao anatin'ity taona 2024 ity ka tokony ararotiny zany fotoana zany mba ahafahana manitsy sy manatsara kanefa alohan'zay hitondrana n'zay volavolan-dalàna natolo-dalàna anivon'ny anteny meram-pirenena zay dia maro ny mpisehatra politika no mangataka mba hisina aloha ilay concertation nationale na le dinika nationale na conférence nationale zay atsotsika azy fa hoe iaraha midinika mpisehatra ara-politika sy ireo fiarahamonim-pirenena zay miantsehatra misehatra ny fifidianana satria zavatra tena ilaina ny fametrahana ny lalàna imbonana zany hoe na lalàna ifanekena mba tsy hisiny ny sanatry ny vava korotana indray ao arinany fifidianana ka ny fisorohana an'ireny zavatra rehetrareny na manafaniry dia anisany mbola hiantitra teritsika mandraky ty androany izay le hoe ilaina no mifampiresaka mba handaminan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena araky nefa nambaranao teo ihany ko dia manodidididina ny fiandohan'ny volana o eo zany ny fotoana zay androtsahan'ireo kandida zay te hirotsaka hofidiana ho filoha-pirenena raha ataotsika ny compte-rebourn-zay dia telo volana mialohany io no tokony ametra-pialana ny filoha-pirenena zany hoe any amin'ny fiandohan'ny volana me any zany raha eritreritra ny rotsaka mbola ho kandida ny filoha ankehitriny dia efa mila mametraka an'izay fametraha-pialan'zay inona moa mahatonga amin'ny resaka an'izany tsy manana fepitoana fa tsy volana vitsivitsy izy zany sisa no esana amin'izay toerana mahafilohan'ny republika azy zay manahoana ireo fanatanterahana an'ireo vinanapetrany zay etreretiny fa hoe hofitaina mialohan'ny ataperany manda zany ka hitatsika amin'izao fa maro ny zavatra zay nambarany vavany ka tsy ho tanteraka eny anivon'ny vahoaka malagasy zany na ny fiarahamonina satria efa miena de miena tokoa ary miazakazaka ny fotoana izany hoe fepitoana iasan'ny filoha-pirenena ankehitriny zany ka etitsika zay isotomana ny sain'ny vahoaka malagasy hoe na dia
maro azy ny fampanantenana nataony zany filohan'ny rajoely zany teto amin'ny tany sy ny firenena de itsika ihany mamaly azy hoe firisan-jatony reny ny tanteraka fa raha ho anay aloha zany mahita am'izao fotoan'izao de atao hoe vitsy de vitsy ataoko hoe zara raha mahazo 10-15% nampanantenaina no tonga any amin'ny vahoaka matony firenetsika mbola latsakakady sala am'izao atsisy zay tsy mimenomenona manerana ny nosy hitatsika tsara reny fionana teny alasora reny zao a nahitana nlay ny olona avy any amin'ny fatry reny a de fa tena akoatran'ny fitarainana zay ataon'zareo de miandrandra nyty fifidianana filoha-pireneny ty ahafahana manova any Madagasikara ametrahana an'lay filoha mendrika hitantana ny firenena ary hitondra ny firenetsika ao anatin'zay hoe fampandrosoany zany maro tokoa ny maniry ho an'ny firenena no hoe mba handroso ny firenetsika mba hanana ny toerany eo amin'ny sehatra iresa-pirenena ny firenena malagasy ary hitatsika am'izao fotoan'izao fa efa maro ny mpisehatra ara-politika indrindra ny tanora efa mandray an-tanana an'izay hoe andraikitra tandrify azy amin'ny fampandrosoana ny firenena zay ka ity taon'ity zany a dia anisan'ny taona anankiray a kion-dalana lehibe ho an'ny firenena ka ilaina ny mandinika ary ilaina ny mamakafaka ho an'ny vahoaka malagasy indrindra tsika feno valambe folo taona miakatra amin'ny fametrahana ny safiditsika am'izany hoe fifidianana filoha-pirenena zany mbola andeha moa ny fifidianana ho an'ny ambaratonga samihafa fa io fifidianana filoha-pirenena aloha de anisan'ny manova zavatra lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka izany indrindra no angatahana ny fahamatoratsika amin'ny fametrahana ny safidy ary indrindrindra amin'ny hoe tena no tena hitantana ny firenena maro ny efa maniry am'izao fotoan'izao zay fitsidipahitra rehetra nalehanay na manafaniry miaraka tamin'ny filoha-mary Karavalimanana fa tsisy olona zay tsy miandrandra zany filoha-mary Karavalimanana zany iveriny eo amin'ny fitondrana ary hitantana ny firenetsika ampandroso ary inona mihitsy ny fiara-mety amin'ny malagasy am'izay le fifanomezan-tanany zay mba hampandroso an'ity firenetsika ity satria tsapan'ny olona ary azo tsapahitanana ny fampandrosoana zay netiny zany filoha-mary Karavalimanana zany ka eto zany tsika dia efa dingana miandry ny olo-pirenena rehetra ny fiatrehana ny fifidianana ary hitatsika am'izao fotoan'izao fa maro ny antoko politika efa miomana sy midiny any fotony ary mandeha any koa na ataontsika hoe pré-campagne sady na manafaniry am'izao fotoan'izao satria efa nanomboka niseho iny a ny vinavinana daty zay atrehantsika an'zany fifidianana zany ka manana anjara didy lehibe an'zany ny antoko politika ary hitatsika reny a ny eo anivony atoko tiako Madagasikara fa tsy mitsahatra ao anatin'ny fanentanana ny vahoaka malagasy ny mitarika ny atoko ary koa ny ratsa mangaikany a mba ahafahany malagasy rehetra maneho ny safidiny amin'ny androm-pifidianana zay ataontsika hoe vetivety io de tonga satria miazakasaka io na manafaniry a tsy hitatsika akory zay fivadibadiky ny andro sy ny volana eo de tonga am'izany hoe androm-pifidianana ho an'ny filoha-pirenena zany tsika ka ataoko angamba fa zava-dehibe ho atsika aloha ny nahenona an'le hoe volavolana daty zay netiny seny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana am'izao fotoan'izao a ary antenaina moa zany fa tsy ho ela ihany koa ny amoahany eo anivon'ny fiadidinan'ny republika miaraka amin'ny gouvernementa amin'ny hoe didi-panjakana mamaritra an'izay tena daty farany ka hoe iatrehantsika an'izany fifidianana filoha-pirenena zany aseho atsika ty député Alain Ratsimazafy a mba ho hitandritsy ity nge misy brochure zay nataon'ny ACC tamin'ny fotoan'andro e ity mihitsy lizy filatsahano candidat fifidianana ho filohan'ny republika 2018 fiodinina voalohany ozy izy a de io izy io alarobia 7 novambra 24 fiodinina faharoa alarobia 7 desambra 24 de ato anatin'ity daholo ny antorana taratasy rehetra ilaina fepitona anaterina ny taratasy filatsahako vidina fombafomba fametrahany an'tota taratasy filatsahako vidina pirofo ny fametrahana ny taratasy filatsahako vidina pirofo fa nahafeny fepetra ny candidat de ato anatin'ny daholo ny lanjany rosi manaiky ny filatsahako vidina ny fandavana ny filatsahako vidina de ato ny listany candidat ny ako ny famoahana ny listany candidat ny fitakina hazo atao a de marobe izy ato
tsika zany manana archive tsika koa zany a tena haitsika le karaka zay mahatonga atsika mailo hoe betsaka ny zavatra tena ampisavoritaka am'ty fifidianana ty zany tsy mifanalavitra am'le 17 novembre tamy 2018 9 novembre na 6 novembre ny 2023 de itindray 7 décembre fa 20 décembre ny 2023 iny zany tsy miresaka an'iny tsika misy antony zany rehefa miasa mafy tsika tsy miresaka deuxième tour fa mbola azavainantsika daholo zany rehefa tonga le asa mafy ataotsika zany fa ny ataotsika misoratra anarana fa tsika misadresse foana amy seny rehefa ty azavatra tsara milamina madio oekeny rehetra nareo seny de mbola tsy tara cadre de concertation hoy ny antoko Madagasikara ny antoko MMM na malagasy miaramenga ny anazy ndray de efa niteneny resakolo le élection communale satria zany tena marina koa fa maninona moa seny tsy mamoaka ny calendrier any tena fifidianana tokony atao telo na efatra fifidianana ao atao am'ty taona ty de ny atsika zany de texte foana zay natao hoe ary zany nampatanjaka ny antoko Madagasikara fa najana ny lalàna zay député raha tsy mba zafialay raha miresaka zany tsika satria tapitra ny volana novembre ne le mandany lehibe ny tanàna de ahoana ndray tany amin'ny faritra sasany na commune sasany be ny tanàna efa lamy manda tokony averina fifidianana tsy naverina fifidianana mbola embotra indray le fifidianana zany hoe hitatra manda firy tsara dalàna mihitsiny zany ny manda le député sasany sy be ny tanàna sasany sy fomba hijanonana eo mazava ny tribunal administratif ny tsy maintsy amerenina fifidianana de eo tsika ny antso le fa inona foana le fomba fiasan'ny seny inona le mampiazoazo any seny iza no mibaiko any seny tsy ampiantso fikaonando eo anivon'reo a mpisehatra politika rehetrarehetra ao arinan'zay vao tokony ho débloqué ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny PTI fa mpiara-miombonantoka satria mahafantatra information tsika matombo teny ajany miazoazo ny PTI fa anampiny seny hoe ahoana ny bon foi izy hoe transparence ave reto olo reto sa zavatra mampime no ataony de zay ny antony mahatonga atsika na mpisehteo hoe ireto daholo eny chronogramme tamy 2018 ary efa nampianarina nampahafantarina ampian'ny radio madasy ny MBS zany mpanaraka miara-manonja hoe ny fanaovana andreny didi-panjakana sy acte réglementaire rehetrarehetra reny dia tsy asa mora fa andrasana takle hoe nanao proposition zao manko ny andrasantsika am'ty herinandro ty ho validen'ny conseil des ministres ave io datiny seny io raha tsy avoaka l izy amin'ny larobia zao mampiahiakely ihany a satria raha tokony ho izy tsy tokony anana tsony zany hésitation na fisalasalana ny fitondram-panjakana raha eta any seny fa io ny daty mety anatanterahana fifidianana na de adevitra azy ny ambaran'ny article 47 e 36 60 jours minimum sy maximum 19 janvier ny tapitra tokony taty amy 19 janvier à partir ny 19 janvier zany ny élection fa narosony seny 9 novembre alizy 19 novembre nytiako tenenina fa narosony 9 novembre alizy izy mpanao lalàna mpanao proposition moa zany fa tsy mpanao lalàna fa anjaran'ny gouvernement mahita an'zay fa tsy de hifanalavitra am'izay io raharaha io ka eto zany tsika de mitantarany tony zavatra tony tantaraitsika hoe le fifidianana efa tsy mifanalavitra an'le tamy 2018 fa mametraka fahamailontsika iny zany a efa nazavaina tamitsika fa mipossibilité ana élection telo ny ambaran'ny lalam-pandrenana zany hoe tsisy fivana fa selon ny texte na anticipation za io na reportena fa iny a sarotra be zany de ato amin'ny élection communale zany raha fijeritsika an'izao député anaratsy mazava de davina aemitra reportena sokafo ny adevitra e zany nge mendrika anaovana concertation zany e araky ny nangatahany tim araky ny nangatahany MMM satria rehefa diniantsika zany zao le izy mbola ny tim aloha de io zany zao ny MMM manomboka amy teny no azo lazaina zany antoko politika sa hiatrika an'le fifidianana fa misy ho amy teny fifidianana fa ny eo ambadiky ny zavatra taony tsy zany mihitsiny ketrika teteza mita tsika tsy poro am'zany député anaratsy mazafy
amafisikoelona manafaniry eo am'le lafin'ny fifidianana be ny tanàna tsara ny manamarika fa commune eo amin'ny roapolo eo zany a no tsy nahavitana an'izay fifidianana be ny tanàna zay eto Madagasikara ary efa nisy didim-pitsarana misahana an'izany zany a namoaka ny hoe tokony averina ny fifidianana am'ireo commune reo a misy no an'ny fifidianana be ny tanàna ary misy koa ny sasany am'ireo a ny fifidianana mpanolotsain'ny tanàna. Eto zany a dia mitodika amin'ny CENI aho hoe ahoana moa no ahafahan'ny CENI zany tsy manatanteraka ny didim-pitsarana eto amintsika satria zany didim-pitsarana zany de natao ho tanterahana ary raha raisiko manokana zao ny ka ny Moramanga dia anisan'ny mampametram-panontaniana ny hoe zany fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina atao Moramanga zany ngena manafaniry de ny zavatra nitranga tao de ny hoe tsy nisy fitoriana nge na iray azy ary tena hafa kely izy a nitarika isa tao anatin'izany fifidianana zany a ny kandida natolotry ny atokotiky Madagasikara nandresitsika de namoaka fotsiny zao le fitsarana hoe averina ny fifidianana ao amin'izany commune zany zany ny tena zavatra mahavariana sy mahazendany eto amin'ny tany sy ny firenena ary amin'izao fotoana zao ndray ho tapitra ihany le mandat efa taona andreo be ny tanàna reo de tsy ahita teny ny CENI amin'ny lafiny hoe fanajana an'izany didim-pitsarana zany ka namerenana ny fifidianana tamin'ireny fahatra ireny fa mbola mitady hevitra indray izy zany amin'izao a no iemorana zany fifidianana zany ahoana moa ny tena hoe fanajana ny lalàna eto Madagasikara fa raha nao zavatra ohatran'izao foana tsika eto amin'ity tany sy ny fanjakana ity de za mihitsy fa tsy hitan'le vahoaka ntsony zay arahana hoe tany tsisy lalàna ity zany fa samy manao zay tiany atao ny olona rehetra raha ohatra ka ianareo zay everina fa ho mpanaja ny lalàna sy mpanaja ny ataontsika hoe fitsipika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena zay hitantanana an'izany firenena zany no ankehitriny a dia mini mandika andreny lalàna misy eto amintsika ka mahavariana ihany na manafaniry ary zay eto de tena hoe manentana foana e oka ianareo tompony andraikitra eo anivon'ny CENI mba hijery akaiky an'ireny zavatra eny tokony efa hivoaka ihany koa ny tetiandro mpifidianana ho an'ny be ny tanàna sy mimpanolotsaina fa tsy avelanareo fotsiny hoe mahakasika filoham-pirenena fotsiny indray no resahana fa aoka mba samy ahafantatra ny rehetra ary iomana amin'izany satria ny fiatrehana ny fifidianana ne tsy hoe misy olona anofy androany ka andeha hirotsaka ho kandida rapitso e fa tena ilana fanomanana zany ary zay a ny mahatonga ny atokotiky Madagasikara nangataka foana teo anivon'ny CENI hoe avoay ny datim-pifidianana satria ny fananatsika datim-pifidianana raikitra no ahafahany rehetra zany a manomana an'izay dingan'ny fiatrehana an'izany fifidianana zany ka andrasantsika amin'ny alarobio avy zao moa ny atao hoe ny filakevitry ministra sy ny anivon'ny gouvernemanta dia hitantsika eo zany hoe inona ny tena daty marina atrehantsika n'izay fifidianana filoham-pirenena zay fa raha ny fahitana azy aloha de mety tsy ovy iny a ary atrehantsika zany ary raha ny atokotiky Madagasikara manokana efa ely zay ny nanambary efa vonona hiatrika an'izany fifidianana zany tompoko ny atokotiky Madagasikara ary ampandresany filoha Marc Ravalomanana rehefa tonga izay androm-pifidianana zay satria zay ny fangatahany maro anisa manerana ny nosy le ambiance eny amin'ny lalana rehetra eny nge de efa atsapana fa mangetaeta amin'ny filoha Ravalomanana ny vaoka e any am'izay andehanana mietsena ny filoha mandeha amina amonjy toerana handehanana amina hoe congrès na redynamisation na sahala am'izany a de midina amina fiarakodia izy de efa miantsoantso misy mahafantatra any keo fa ao ny président any amina fanetrehana am'ireny mety hoe fitaopi-vavahana reny a de misy miazakazaka mihitsy mitady amin'ny président Marc Ravalomanana maro be zany ny fomba hitadiavan'ny olona hoe président ianao ihany izy ty ary io a zavatra tsy azo sakanana efa piroforoingeza be ny efa hitatsika any tantaran'izao tontolo zao teto ambonin'ny tany de mazava be ny tantara tamin'ny Brésil amin'ny Lula da Silva filoham-pirenena Lula da Silva fantatsika tsara mihitsy ny zavatra nitranga 2003 taty amin'ny 2010 taty
rehefa afaka izy de nanoma niketriketrehan'le fanjakana ny dimbiasa ny dossier maro samihafa de ny samborona de ny gadraina avy eo hita hoe tsy maro ny zavatra io de natao ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Brezila de izy nitondra lokomena Lula da Silva révolution ngeza be mihitsiny satria nahatsiaro taoriana Lula da Silva nisan'ny Dilma Rousseff sy nisan'ny Jair Bolsonaro problema be mihitsiny tamin'ny Brezila fa zao ny tany toerana natsapa sy nahitany amin'ny tsisy hevitra ty tsy maintsy miveriny tsika any Lula da Silva manana le toetra ray aman-dreny ary manana an'ilay karisma tena hitondra fanjakana ary andamina fanjakana ary hitsinjo an'le madinika travahista ne izy ary taty amin'ilay azo lazaina fa syndicat ny tena mipoira de tena tsara karakara mpiasa mpanjakana tsara karakara ny tontolon'ny fanabeazana tsara karakara ny tontolon'ny fahasalamana ny sosialy sy ny retraretra fa tena niketriketrika ny ekipan'ny Jair Bolsonaro olona teo amin'ny fitondrana tena niezaka ny nampiasa ny vola nampiasa ny fahefana nampiasa ny olona ny retraretra nanao fanerena politika ny avinavina fa zao nitsangana ny vahoaka tamin'ny Brezila hoe révolution nangeza be ty manjary tapitrisa teo eo voasoratra anarana fa namerina ny Lula da Silva indray hoe ty le olona afaka navitra amin'ny Brezila ary ame ny toeran'ny Brezila zay tena nananana lanjara teo karena ary tao anatin'le BRICS Brezila, Russie, Chine, Inde ary Sud-Afrique de filoham-pirenena Lula da Silva am'izao fotoana zao ny vanim-potoana no mitady an'izany tsy hoe antitra izy de tsy mahavita ninina fa ny vahoaka miantso mangetaeta tantara efa nentintsika teto zany zay io sary mandeha io potika loatra le firenena eto Madagasikara sahirana le vahoaka nampahantraina ny terena ay le zavatra nanenjana ny filomarika Ravalomanana tsy marina ary tsy misy akory fa reto niezaka ny nanao diabolisation ary niezaka nanao fausse information nanao dénigrement an'le filomarika Ravalomanana de nisy voajonony zany tamin'ny 2009 fa zao tadiaviny vanim-potoana am'izao fotoana zao ny amerenana an'le filomarika Ravalomanana io le sary mandeha am'izao fotoana zao na de mbola tsy miteny ary président de efa manomboka hita ny rehetra zay hoe tsy maintsy misy combinaison mandeha makaty amin'ny filomarika Ravalomanana ty au moins aloha mametsaka fanjakana ray aman-dreny apetraka le stabilité omena antoka le firenena mba hahafahany voaka anatin'izao fahantrany zao tapahana le resaka fanatisme tapahana le resaka mafia le resaka scandale le resaka corruption sinsisa de mamerindolo le voaka malagasy zay no mahatonga ny olona ny azakazaka teny alasora teny amin'ny Andihy bypass hoe ao le solution tonga ao président Marc Ravalomanana député Alain Tsimbaza ary io tsy voasakanareo so de mieritreritra hoe sakana io any faritra samy hafa tsy voasakana tsony io efa ohatrin'ny onjy io député Alain Tsimbaza manana fanantenantsika namana fanira manoloana ny toedra raha misy am'izao fotoana zao ny to hoe iverenana zany filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena zany ary ny mpitondra koa ane efa miraviravy tanany am'izao fotoana zao raha mahatsikaritra ianao ary miady an-trano itsika zany ao anatin'le tena hoe tanjaka mihitsy am'izao fotoana zao azahoana zany fandreseny zany amin'ny alalan'ny fifidianana ka na de anoezahana nompitena na de nezahana nesorona teo amin'ny toerany amina fampiasa-kely ary zany filomarika Ravalomanana zany na de mipitena avokoa ary ny atao hoe ny akamaroan'ny fananany teto amin'ny Madagasikara dia io le hoe volamena latsaka ambofoka tsy avelan'ny hoe tsy hamiratra ka ny vahoaka malagasy zany mba ahatratrarantsika an'izay lafiny hoe fandresena amin'ny fiandohan'ny taona 424 zany tsika efa mahita filoham-pirenena vaovao tsika ary zay ny fanantenantsika zay ary mino tsika fa hotratratsika zay amin'ny fifanomezantsika rehetra tanana
amin'ny fampandresena an'izany ray aman-dreny zany ka efa somary lasalasa ihany moa ny fotoana namana faniry fa dia akasitrahantsika nanaraka ny fandarana hatramin'ny farana tsy hainy kosa nefa tsy mbola ametraka ihany ny fanentanana mahakasika ny hoe aza malaina isika ny anatony ny anivon'ny braopokotany manamafy an'izay le hoe fanamarinana ny anarantsika hoe ho tafiditra ao anatin'lisy mpifidianana ary eto ihany koa moa zany andratsa mangaiky any atokotiky Madagasikara dia omena andraikitra mihitsy am'izay lafi ny fanentanan'izay iny anivon'ny fiarahamonina tsiray avy ary eto ihany koa dia amafisina ny fangatahany eo anivon'ny atokotiky Madagasikara namana faniry rehefa mikatona ny fisoratana anarana dia angatahana ny anaovana petadrindrina an'izany lisy mpifidianana zany eny ny braopokotany mba hahafahan'ny olona rehetra tena manamarina fa ao marina ny anarany mialohany tena hoe famoahana ny fomba ofisialy an'izay hoe tena lisitra farany hiatrehana ny fifidianan'izay zava-dehibe zany ary anisany hoe miteraka antoka ho an'ny mpifidy ny fahitany mialohan'ny fotoana fa ao anatin'ny lisy mpifidianana izy ary tena ao anatin'le atontsika hoe tsy verizo izy zany am'izay andro mpifidianana atrehan'izay dia makasitraka makatelona rehetra atsika rehetra tompoko nanaraka ny fandarana misaotra ny namana faniry ny fampitafateto tamin'ity andro an'io ty eny ara fa de manentana tsany tsy izahay io atsika rehetra tsy mety reraka misy ny aminy hoe manaraka tsara tsika zavatra mbara ary manaraka tsara tsika ny toromarika avy any amin'ny birao politika eton'ire solombamboaka sady birao politika ihany koa ny solombamboaka ny rafitra rehetra zany de aza taidronony mandroatra zao ndray ho ny nambarandrany zao ndray ho ny fihetsiketsehana ataony raina sy raianina ny ambadika any zao ny vaovaony tsy eno tsara fotsiny fandara atsika de eno ny toromarika de rehefa misy déplacement ataon'ny filohatriny reny de eno tsara ny zavatra ambarany filomarika ravalomanana ny ambarany birao politika ny ambarany solombamboaka ny ambarany fandarantsika satria mirele am'izany amina communication isika de apartao larza diffusion ny fitenena na any namantsika rehetrarehetra any mba ho fantatrizy reo ny fivoarany vaovao sy ny fanapaha-kevitra raisitsika fa alaitsika amin'ny fomba madio fa aza matahotra fa atao fotsiny zany zay isiny zay lalao miady zay miainga atao amin'ity seny ity reto ny tena problema lehibe atsika ty seny ity rehefa aveo tsika mbola iadevitra ACC fa atao amin'ny seny aloha azava ny lalao daoara makasitraka ny namana teknisiana misaotra andrina misaotra ny député Géry Randremolainy makasitraka tompola telona tompovavy de misaotra ny député LR tsy mazava fa saika adino ny